tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Teo amin'ny toe-tsaina tantsinanina zany tamin'ny andron'ny Tranene na ny Antikité ny fahalalana dia antsay tsy antsaina ohatra ny toe-tsaina tandrefana akory fa ao anatin'ny fo. Zay no nahatonga teo amin'ny tantara zany tamin'ny andron'ny Antikité zany efa nisy le hoe manana sofina ny fo. Dia narahan'ny mpanao siansy fotsiny izy amin'le hoe oreille na oreillette gauche na droite zany. Dia ozy ny malagasy hoe sofim-po havia na havanana. Ny fahalalana zany tamin'ny fotoanan'izareo zany anatin'ny fo no misy azy. Zany hoe tsy misaraka ny fihetsem-po sy ny fahalalana. Tahaka nataon'ny tandrefana hoe ato ny fo dia tia ny saina dia le olona lasa olona roa hoe olon'ny saina ianao sa olon'ny fo. Zay zany toe-tsaina tandrefana taty arina. Fa tsy marina zany tamin'ny andron'ny Antikité. Fa na tamin'ny tandrefana na tatsinanana dia anatin'ny fo no toeran'ny fahalalana. Dia avy eo zany ny sokatra zareo dia nahita hoe ny fanahy koa dia tokony hanana fahalalana. Satria nisy nietrehitra hoe ny fanahy zany dia karazana force aveugle ao anatin'le olona dia mampatanjaka an'le olona anaty. Dia ny manam-pahendrena teo amin'ny jiosy zany ny teny hoe ny fanahy tsy izay mihitsy fa io no tonga amin'ny tenin-drazana hoe mahaolona io, misaina koa io. Dia teraka le teny hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Ary raha vao mitonatona ianao dia diso lalina ho izy raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Ary zay mahatonga anao manome tsinan'Andriamanitra izy nefa ianao no adaladala. Zay no dikany hoe ny fahadala amin'ny olona dia mahasimba ny alehany ka na amin'ny Jehovah izy no sosotra. Indray zany le tiany mpanao bola resahany le zavatra mahasosotra anao mahasosotra anao amin'ny Andriamanitra io zavatra ao aminao ihany mangejanao vokatra ny tsy fahalalanao amin'ny sainao. Dia resy lahatra ny mpanao bolana hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Ny teny faharoa jerentsika zany dia amin'ny Romanina 12 teny fahaitsika tsara. Romanina 12 andininy voalohany hatramin'ny faharoa. Romanina 12 andininy voalohany hatramin'ny faharoa. Vakitsika rehetra koa. Ho amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny teninareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavoazana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sy ankasitrahana ary maro. Ny sitrapon'Andriamanitra zany na le ataontsika hoe volonté de Dieu zany dia misy fepetra telo nametrahan'ny Paoly azy. Tsara, ce qui est bon. Dia ankasitrahana zany io zany le hoe ekeny olona rehetra. Zay le ankasitrahana ary marina eto zany juste zany resahana. Io mifanakaiky amin'le nataony izy malala natao hoe les 3 passoires de Socrate. Misy sivana telo ataon'ny Socrate zany raha vao teny aminy ianao ilaza zavatra. Dia misy zavatra telo zany miteneniny, zavatra tsara ve sa inona koa moa? Zavatra mahasoa, zavatra ilaina. Izay zany le fepetra telo zany rehefa tenenin'ny Paoly apôstôly tsy ho azonao mihitsy raha tsy mandeha le miovà amin'ny fanavoazana ny saina. Ne vous conformez pas au siècle de ce monde. Azany hoe aza manara-davana ny zava-misy fa misy zavatra tsy hainao ao, misy zavatra manahirana ao, misy zavatra manimba ao, aza manaraka ny fahatany ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavoazana io zany soyez renouvelés dans votre entendement, dans votre intelligence. Nos ny teny vocabulaire ampiasain'ny Paoly l'intelligence zany mila miova. Zany hoe ianao rehefa mivavaka amin'ny Paoly dia mila mahay ny zavatra rehetra amin'ilay mampahery le hoe fanavoazana ny saina io. Nos ny teny grika hoe intelligence ny dikany. Mila avoazinao izy ny intelligence-nao. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra rehefa manolo tena ianao mba tsy ho badolahy ianao. Zay zany le izy hoe ahafantaranao izay tsara sy ankasitrahana ny marina dia aza manaikinaiky fahatany fotsiny na manaranaraka fahatany fotsiny ny zava-misy na amin'ny teknôlôjia na amin'inona fa fantaro aloha ampiasao aloha ny sainao. Zay le hoe miovà amin'ny fanavoazana ny saina. Zany hoe changer l'esprit de votre
Intelligence de votre esprit ndikany nosy zany intelligence. Hoy zany professeur anay zay hoe fahotana ozy ny tsy fampiasana ny saina. Anisan'ny fahotana ny tsy fampiasana ny saina fa io zany mila miasa. Ary ny ankamaroan'ny olona nytaniny manam-pahaizana fa 30% ny zavatra vitan'ny saina io ihany ny tena ampiasaintsika. Fa izy io afaka miasa ny zavatra be dia be matakatra zavatra be dia be io saina io. Dia mila mivoatra amin'ny fanavaozan'ny saina zany tsika fa tsy variana hoe mino dia mijanona eo fa mila maranitra zany ilay saina zany. Ny texte fahatelo jerentsika dia Jaona 9. Ny andininy 1:30 hatramin'ny 4. Jaona 9. Andininy 1:30 hatramin'ny 4. Vaky itsika. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy: raha maharitra mitenika nareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka nareo tsy handevo. Ary izy ireo namaly azy ka nanao hoe: taranaky Abrahama izay, ka tsy mbola andevon'olona hatr'izay izay, ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay rehetra manota dia andevony ota. Fa ny andevo tsy mitoetra mandao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka mitoetra ao an-trano mandrakariva. Ko raha ny zanaka no afaka nareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaky Abrahama nareo nefa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny ray no zany no lazaiko, ary nareo kosa manao izay renareo tamin'ny rainareo. Dia namaly reo ka nanao taminy hoe: Abrahama ny rainay. Dia hoy Jesosy taminy: raha zanaky Abrahama nareo dia manao ny asa ny Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny nareo mitady hamono ahy, izay lehilahy milaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'ny Andriamanitra tsy mba nanao zany Abrahama, ianareo manao ny asa ny rainareo. Indray zany dia resaka geja zany resa amin'ny Jesosy. Olona efa mivavaka io resa amin'ny Jesosy io, olona efa mino an'Andriamanitra. Ary zay natezitra an'ireto olona hoe: nareo Jesosy, ianareo efa mino io, raha maharitra mitenika nareo dia mpianatra. Le teny eto logos na fahalalana izy io, aveny hoe logia rehetra hoe théologie, ny logia rehetra io zany fahalalana na siansy ny logia rehetra zany logia rehetra tenenitsika io zany. Dia raha maharitra amin'io logos io teniko io nareo fahalalana io, dia nareo nataoko hoe disciple, mpianatra. Ary rehefa disciple nareo dia mahafantatra ny vérité. Ary rehefa manana ny vérité nareo dia afaka tsy ho andevo. Roa ny sanson'io teny io. Anankiray entina amin'ny filozofia izay la platonisme hoe ny fahalalana dia pitika fahavanan-danitra emprisonné ato, ka rehefa mihamalala ianao dia misokatra ilay izy. Zay no andraisan'ny olona sasany azy hoe rehefa manam-pahalalana zany dia manana fahafahana. Marina ihany zany, fa fahalalana momba ny Kristy no tiana resahana. Zavatra faharoa saritana amin'ny texte io koa miteny zalahy hoe zay ny taranaky Abrahama. Zany hoe zany zareo zany ny atao hoe fanandevozana zany dia ile hita maso mivantana ara-drazana, ile fangajana mivantana amin'ny alalan'ny ampira. Zay taranaky Abrahama tsy mbola andevon'olona. Fanga zany hoy Jesosy, misy manandevona rapira noho zany, lavitra noho zany, izay rehetra manota dia andevony ota. Ka le resahako eto hoe geja anaty ho Jesosy fa tsy velany. Nampesika ery zalaza natany Romana ihany tamin'io fa te hibontsina fotsiny izy. Fa izay rehetra manota dia andevony. Ary zay mahatonga anareo tsy tafapetraka trano izy satria andevo. Ny situation andevo zany dia anatokotany ny matory sy ny takan'izany, fa ny tena zanaka ihany manapaka ao an-trano. Ka amin'ilay geja zany misy karazan'olo zany en dehors de la société. Ary misy natao hoe anti-société anatin'ny société anankiray, satria latsaka ivelan'ny fiarahamonina izy. Noho ny zava-misy mangeja nareo ao anaty Jesosy no mahatonga an'izany. Fa za tsy miresaka fangejan'ny Romanina, ny ampira na ny mahandevo sy ny mahandrina, fa ianareo manao ny asan'ny rainareo. Ary manaranaka io zavatra manjoanareo izy. Ary zay ekena amin'ny siansy manaranaka ny geja raha vao tsy voatsabo. Satria ny toetsaina teo amin'ny antiquité, chacun fera le métier de ses ancêtres. Tamin'ny andron'antiquité zany raha mpandrafitra ny dadabenao dia ianao tokony mpandrafitra ireo mianakavy.
zay mahatonga Jesosy natsonjara hoe raha mitaninanao isany inona asan'i Jesosy dia mpandrafitra satria mpandrafitra amin'ny dadiny. Raha mpampianatra dia mpampianatra ka ianareo izy manao ny asan'ny rainareo satria mpamon'olona ny rainareo. Le devoly zany ianareo manao ny asan'ny rainareo. Abrahama tsy nanao an'izany. Nareo miseho zanaka Abrahama io hafa rainareo. Zany fisainana taloha ny olona rehetra dia manao asan'ny raina. Ianareo tsy manao asan'ny Abrahama ho Jesosy. Abrahama tsy mpamon'olona fa matoa nareo te hamon'olona hafa rainareo dia ilay mangeja anareo io ny rainareo. Satria ny ray dia toteny tamin'izany fotoana zany mibaiko ny ankonany manontolo dia hoy Jesosy hoe nareo tsy zanaky Abrahama fa zanaky ny devoly satria ny devoly ny mpamon'olona. Raha zanaky Abrahama nareo manao ny asan'ny Abrahama. Abrahama zany olona mpandray olona. Hospitalité ny tiany resahana zany olona mpandray vahiny tia ny olona rehetra. Fa maninona nareo tsy tia anahy ho Jesosy satria nareo manao ny asan'ny rainareo izay mangeja anareo dia ny devoly. Ary zany mahatonga ny tamin'ny teny Jesosy hoe mila mianatra amiko ianareo dia lasa mpianatra dia mahafantatra ny marina ary ny marina afaka nareo tsy handevo. Fa nareo misy zavatra mangeja anareo mahatonga nareo tia hamon'olona. Zay mahatonga azy amin'ny 1:7 mitenenareo mitady hamono ahy. Abrahama ozy tsy mba nanao an'izany. Ka miresaka an'izany tsika amin'ny loha hevitsika hoe misy zavatra mangeja ary ndraindray tsy tsapanao hoe ianao ny voagejan'le izy. Iresaka momba an'izany tsika ny aloavantsika ny fanazavana avy amin'ny soratra masina. Ivavaka isika. Misaoranao zay tompona amin'ny fahasoavanao azoanay mahalala manokatra ny sainay ny fisainanay ny faharanitany sainay mba hahatonga anay anana ny tsara sy nkasitrahana no marina. Ampianaranay zany marina zany amin'ny alalan'ny mpanomponao izay tondra ny fampianarana ary sokafo ny sainay mba hahalala. Ka ianao Andriamanitra no hatanteraka ny zavatra rehetra mitenena aminay ary manazava ny sainay. Misaotra Tompo. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra zany amin'ny famela belarina androany zany télé séminaire zany ny tena marina satria afaka mandray anjara tsika fa conférence koa amin'ny lafiny iray ny amela belarina atao hoe emprise psychologique migeja an-tsaina rehetra maro karazany ireo miseho amin'ny endrika fivavahana ary miseho amin'ny endrika fanompoan-tsapo misy horesahana zany ny tompo mahafalatsika ny mandray ny docteur Rarnive Cochard zany psychothérapeute psychiatre na farana avy tany Suisse izy natanteraka an'izany manilan'elanely mba raisitsika mitehaka docteur Nive moa ny tena tiany antsoina azy docteur Nive fa izy tsy dia tia protocole zay. Ka 700 nandraisantsika azy sady ataontsika maredina ny 1 sy ny 2 hira fanalana geja mandram-piomanana amin'ny lafiny teknika. Misy maro ao antsaha mitaraina ny 1 sy ny 2 mba raintsika hitsangana sady analana torimaso ho an'izay efa rendremana kely teo.
Ny voalohanteny ny tompoko dia misaotra indrindra ny pastera mivady nandray ahy eto, dia misaotra koa ny fiangonana eto amin'ny chapelle militaire nandray ahy eto. Fifaliana lehibe ho ahy mihitsy ny mandray anjara tompoko, ary dia ny riko indrindra dia mba hanampy olona izay zavatra kely ho entiko eto. Raha jerevantsika izany ty hoe fanakajana anaty ty l'emprise moa izy amin'ny teny frantsay raha tohizantsika kely amin'ny teny frantsay izy dia ohatrany hoe emprisonnement, izany hoe misy resaka prison zany. Zay zany no jerevantsika voalohany dia misy karazany anankiroa le izy, ka le karazany faharoa no raisintsika. Izany hoe le karazany voalohany ohatrany hoe emprise intérieure, ao anatinao ao zany izy, tsy mikasika amin'olo fa ianao ao ihany, ny hevitrao ao ihany ny manakejanao. Ohatra hoe te-hanakarena mafy na hoe te-hanambady mafy gejainy izay hevitrao zay ianao dia ampijaliany izay hevitra izay ianao dia verimberinao andohanao zay ianao no mampijaly ny tenanao amin'izay fa tsy misy olo-kafa. Fa le fanangejana faharoa indray mifanaraka mifandray amin'olona anankiray, dia io mifandray amin'olona anankiray io mety hoe ny vadinao, mety hoe olona mpitondra fivavahana, mety hoe mpampiasa. Io indray zany no miteraka an'le taontsika hoe fanakejana mitondra fahoriana, izany hoe aretina azo amin'le fifandraisana amin'le olona atombokontsika ary. Aiza moa zany ny toerana ahitana an'le fanakajana? Ao atokantrano, any anaty fianakaviana, mety any amin'ny toeram-pivavahana, mety any amin'ny toeram-piasana, mety amin'ny fifandraisana amin'ny namana koa. Manahoana ary ny fomba fisehoan'izany fanakajana izany? Mety ataontsika hoe ao an-tsainao ao izy, izay ilay hoe emprise psychologique. Mety izy hoe ao amin'ny fihetsem-ponao, ohatra hoe ny fitiavanao an'ilay olona ny managejanao. Mety hoe ara-panahy, le fivavahana, izay ny mampamanagejanao ao, zay le fomba, tsy le fivavahana ny managejanao fa le mpitondra an'le fivavahana, ny fomba fampiasany azy aminao. Dia mety koa izy hoe le fifandraisanao amin'ny olona, mety hoe namanao eny zany ny managejanao. Izy ary leo karazan'olona mpangeja. Ireo karazan'olona mpangeja ireo dia misy karazana toetran'olona. Tsy ny olona rehetrarehetra no mahay mangeja, fa misy karazana toetran'olona izay ataontsika hoe personnalité izy zany raha ohatrany hoe ty amin'ny lafiny psychologique. Indraindray izy dia olona tena hoe ao anatin'le trouble de personnalité zany, fa tena hoe aretina mihitsy le izy. Misy karazana ataontsika hoe mpitsabo, mpitaiza, ohatran'ireny aty amintsika izy atao hoe dadarabe, any amin'ny afrikana izy ataony hoe marabou. Mety hoe vady, mety koa hoe ray aman-dreny na mpiraitam-po, mety hoe mpitarika fivavahana. Tsy milaza hoe fivavahana kristiana, fa ny fivavahana rehetra, na musulmane izy, na bouddhiste izy, na kristianisme izy, na ataontsika hoe any amin'ireny religion juive ireny dia misy an'izany daholo. Dia ny mpampiasa koa, izay manam-pahefana rehetrarehetra ka manana an'izay ataontsika hoe fahefana izay dia mety mitarika ny hoe mpangeja io. Mety hoe fitarika fikambanana koa izy, nefa mety koa hoe namana tsotra. Misy toetra iraisan'izy ireo. Zay zany ilay karazan'olona, fa misy toetra koa iraisany. Voalohany indrindra aloha dia fahaizany miresaka sy mampiresaka, dia mahay mandresy lahatra izy, ary indrindra izy mahay miaino. Dia mahay mandangolango koa izy dia mahay manitony olona, mahay mampanantena, dia mahafantatra izay andrasan'ny olona sy izay tadiaviny. Izay ilay fomba fisintonan'ny olona izay. Dia ny tanjony mitanjo tsompotso manokana ho an'ny tenany izy, na fitadiavam-boly n'ilay zavatra ataony, na fampiasana olona amin'izay zavatra tadiaviny. Jerevantsika hoe inona ny fomba ampiasainy mba hahatonga ny olona hoe azo ny tanteraka. Amin'ny voalohany aloha fampiseho-pitiavana, hatratraran'izay tanjona tadiaviny. Dia mety koa fampiasam-pahefana, dia mety hoe fandeme-tsaina koa na fanodikidinana, izay ilay ataontsika hoe manipulation mentale. Dia na izy mandresy lahatra, fa ataony mahery vaika, dia izy ny mahery kokoa. Na mety koa hoe ampitahoriny ilay olona, dia lasa miforotra, dia azony amin'izay ilay olona. Jerevantsika indray hoe karazan'olona manahoana ireo olona mety voageja.
satria tsy ny olona rehetrarehetra no mety voagetsa. Paster angamba tsy mety voagetsa tsony, fa mety angamba nisy taloha tany nety fa zao izy angamba tsy mety tsony, fa misy karazan'olona zany izy io. Ny olona marefo ara-tsaina, ny olona mandalo adi-tsaina sy adi-panahy sy tebiteby sy aya, ny olona irery, ohatra hoe olona avy nisaraka izy, olona azo nandalo fahoriana, olona tratran'ny aretina mahery vaika, olona tratran'ny aretina maharitra, ao anatin'izay fahoriana izay izy dia mora azo ny fanaketsana. Dia ny olona tsy matoky tena koa sy ny olona matahotra ny ho avy, ireny manko ilay olona matahotra dia lasa andeha hitady olona izy hoe mba jereo hoe no aviko. Dia ireo olona mpandefotra loatra sy ireo olona matahotra ady, izay koa eo, za tsy mba tian'izany miadiady izany fa dia aleoko tsy miteny, dia mora azony ianao amin'izay. Dia mety mahazo ny olona rehetra amin'ny lafiny maro. Hoe karazan'olona iza daholo ary ireo olona ataontsika hoe mety ho tratran'izany fanaketsana izany ny voalohany dia ny tanora, ireo tanora zandry, nataontsika hoe adolescent moa izany fa mbola ataontsika hoe tanora foana izy hatrany amin'ny 30 taona mbola tanora foana, na ny zokiolona koa ireny koa izany mora azony ireny satria efa mihamarefony ao an-tsainao. Dia misy koa ny olona tsy matotra, tsy mahay mandahy, malemy fihetsika loatra. Dia misy ny olona tsy ampy herin-tsaina raha hiatrika zava-sarotra, tsy mahay miaro tena, tsy mahita vahaolana amin'ny fiainany na mora resy izy ireo efa manana retin-tsaina koa. Izay no mahatonga an'ilay olona hoe andeha hidodododo hitady any anina, hitady fanampiana aty sy aroa satria tsy manana an'izay herin-tsaina izay. Inona ny tadiavin'ny olona mahatonga azy mihazakazaka aty sy aroa mitady fanampiana? Voalohany mitady filaminan-tsaina izy, mitady filaminam-piainana izy, mitady fiadanam-po, mitady tanjam-panahy, mitady fanasitranana anaty, dia mitady fahasalamam-batana koa, mitady herin-tsaina, fatokisa-tena, fampaherezana, torohevitra, torolalana. Izay zavatra tadiavina izay. Amin'ny voalohany izy tsy mieritreritra an'izany hoe za nge ka ho voa fa izay zavatra tadiavina izay no manesika azy hoe ary hono misy any anina mahay be dia andeha ho any satria mafy amiko loatra ilay izy. Manao ahoana ary ny fiantombohan'ny fifandraisana? Amin'ny voalohany dia miditra tsitrapo ilay olona na voatery, izany hoe ny ray aman-dreny nefa tao taritiny ihany ny zanany dia manaraka fotsiny ny zanany, na voatarik'olona na mba tianandrakandrana fotsiny hoe dia mbo ho any mbo ho hitako hoe manao ahoana izany, na misy tandona tratrarina mihitsy, misy zavatra andrasana santenaina, na fitadiavana fivoaram-piainana. Tsy tiako mihitsy izao fiainako izao fa mba te hitady olona hoe mba tia hanakanana kokoa izany na mba tia hahita zavatra tsaratsara kokoa dia misy manoro hevitra hoe ndana makany amin'ny anina fa ianona mahay an'izay, dia lasa ianao fa voatarika. Misy dingany ity fanagetsahany ity, tsy voalohany akory ianao dia tonga dia hoe io eny afa voagetsa, fa mandetsy kelikely izy io ary indraindray aman-taonany izay ianao voatratran'ilay fanagetsahana. Fa mandetsy kelikely izy, voalohany indrindra aloha dia ny vola tantely. Azavaintsika rehefa avy eo hoe ny vola tantely amin'ny fanagetsahana inona ny dikan'izay, dia avy eo misy ny fanidin-tsaina, hidiny ny sainao dia misalasala eo ianao, dia avy eo ny fisarahana amin'ny hafa, atokana ianao ataony izay tsy fandraisana amin'ny olona hafa mba ho anazy rery ianao, dia midina sy kelikely amin'izay tonga ny fiankinan-doha. Ity dikan'ny fanagetsahana io dia mitovitovy tsisy hafa mihitsy amin'ny fifandraisanao amin'ny alcool na amin'ny drogue na amin'ny sigara ohatrohatra, izay daholo ihany ny dingana mandra-pahatongana any amin'ny fiankinan-doha. Resantsika hoe manao ahoana izany vola tantely izany any amin'ireny fifandraisany ireny? Fihaonana mahafinaritra, tambitamby, feno fifaliana, fampiseho-pitiavana, fampanantenana ny sosiny tsara rehetra, fantokafana, fanomezana izay ilaina sy tadiavina, izay ilay voalohany izay, dia fatokisana sy firaiketam-po, velorano, fanekena, ataony izany izay azahoana ny fonao sy ny sainao dia anazy tanteraka ianao. Fahafampo tanteraka, izay ny tsapanao, izay tsy mahita izay lafy ratsiny mihitsy ianao, mifatoka ao ny saina.
resy lahatra tanteraka ianao ity misy le olona tena dadaviko tiako ny anampy ahy ary fantako fa mahay manampy ahy ty olona ity. Resy lahatra zany ianao anatin'ny sainao ao izay ny fandehan'le hoe vola tantely. Le hoe fisalasalana indray miditra amin'ny lafiny faharoa ianao efa jerevanao le olona fa ary toa nisy fiovana izy zany fa tsy le olona tamin'ny voalohany intsony fa lasa ohatrany hoe lasa le olona nindraindrainao lasa tsy le intsony tsy tapitra le vola tantely dia miseo ny faneritereny isan-karazany dia mitsikera manambanimbany dia sasa le olona manaonao anao very ilay saina mandanjalanja sy mamakafaka ao aminao dia mitombotsy kelikely ny ratsy tsy tsapana hita maso akory nefa le izy fa tsapanao ao anatinao ao ohatra misy zavatra tsy mety izany ohatra misy zavatra hafahafa fotoana maharitra vao mety tsapa ny fahavoazana. Ny fanididi-tsaina sy ny fitokanana sarahana tsy kelikely amin'ny manodidina izany hoe ilay sarahanao manodidina avy amin'ilay olona tsy hainao akory ny tesaraka fa ohatra hoe raha ny amin'ny lafin'ny fivavahana izy ampitombony ny fivoriana vory tsy mivory aloha dia tsy manam-potoana hijerin'ny olona intsony ianao dia asiany fandresen-dahatra mahery vaika hoe diso ny an'olona ny azy rery ny marina aza makany ianao fa manjary voasariky ny fianakavianao any fa aty amiko any dia tsika erainy daholo ny olona dia feheziny amin'izay ianao aza mihainohaino ny tenin'ny olona hafa fa aty ihany ny mety ny any diso dia lasa an'izay ny sainao tonga aty amin'ny fehikinan-doha amin'izay tsika izany izy io zany mandeha tsy kelikely io tsy alefa ndray mandeha io very tanteraka zany le fahafahanao andohanao ao tsy mana-tsafidy intsony ianao voageja ny saina sy ny fanahy voatery lalandava hanao izay zavatra hampanaoviny ianao ataovy ty eny ary ty aza makaty eny ary taritiny ohatran'ny zaza ianao iny zany ianao dia taritiny amin'ny teny frantsay mi izy hoe infantilisation izany hoe taritiny fotsiny ianao tsy tompony tenanao intsony ianao tsy manana hevitra intsony ianao tsy misy tanjona intsony amin'ny fiainanao fa ny azy ihany na any atokantrano zany na any amin'ireny fikambanana ireny zany na any am-piangonana dia mety misy zavatra ohatran'izay amin'ny lafiny manahoana ary no misy ny fahatserovan-tena ny fahatsapana izay very sy nafoy ohatra hoe very ny vola very ny fotoana very ny heritsaina very ny tanjona tsy mifandray intsony amin'ny fianakaviana lasa narary ianao izay ianao vao ohatra ny mahatsiaro tena hoe ary toa very zavatra zany misy koa zany mandeha hoe ny fitakiana tafahoatra misy karazana ataontsika hoe fiangonana dérive secteur moa filazany azy tsy ataony hoe tena secte misy an'izany manao hoe eto ty ny bulletin de paix anareo eo zany ianao vao mahatsapa hoe ary ty zavatra natenaiko sy nandrasako ary tsy azoko akory nefa ny ao manodidina anao lasa ady sy korotana ny fianakaviana sy ny manodidina satria
efa very daholo ny volanao, very daholo ny fiainanao ray manontolo a, zay ianao vao mahatsiaro tena. Dia lasa miady koa ianao amin'ilay mpangeja satria enjehiny ianao ary tsy moramora mihitsy ianao a, fa rehefa azony ianao fananany ianao zay. Ianao ao an'eritreritrao a mijaly, fianakavianao mijaly, ny manodidina anao rehetrarehetra mijaly a, mety nailitry ny olona koa ianao satria ianao nanilitry ny olona. Manomboka mahita sy mahatsapa fa atao mivoana ny zavatra nataonao. Misy ny tsy mety sy misy ny tsy rariny. Misokatra tsikelikely ny saina, mieritreritra sy mandinika. Matahotra ny ala satria tafiditra lalina loatra. Matahotra ny mety vokatry ny fialana koa satria izy ireny rehefa miala ianao dia hozoniny ianao. Hoe ianao indray dia na hoaiza ianao na hoaiza dia tsy ahita vady zany mihitsy, na hoe tsy ho afaka mihitsy ianao, na hoe ho vatiny zanakao ampitahoriny ianao zany. Dia tonga koa ny ady anaty, mikorotana sy mifangaro ao an-tsaina daholo zany hoe aiza raha marina, aiza ny diso, iza manana ny rariny tsy fantatro intsony. Ary zay mihitsy ny tena tadiaviny zay manelingelina ny ao anatinao zay. Jerevantsika amin'izay ary hoe manao ahoana ny fiantraikan'izany a eo amin'ny lafim-piainana isan'andro. Resantsika zany ny hoe ny secte. Rehefa miresaka hoe secte tsy hoe fivavahana akory, tsy fivavahana ihany akory, fa mety hoe resaka filozofika koa dia mety resaka hoe politika. Fa ny resantsika eto a dia ny resaka fivavahana. Zany hoe vondron'olona izay manana fotom-pinoana miavaka, foto-kevitra mahery vaika, mety manimba olona sy mampididoza raha tsy voafehy, miteraka geja-tsaina sy fiaikinan-doha. Raha ohatran'ny hoe ny any an-dafy ihany a dia zavatra enjehana dia enjehana, zany hoe secte zany. Zany hoe ny olona manana lalana isafidy izay fiangonana tiany atao, izay fotom-pitoana tiany atao a, tsy raran'ny fanjakana izay. Fa ny raran'ny fanjakana kosa dia ilay faneriterena sy ilay fangalarana, iny ny raran'ny fanjakana iny. Mbola nisy taontsika tantara kely hoe tamin'ny taona 3,770, 4,770, 3 taona maniditra ilay izy a, nisy secte Temple Ordre du Temple Solaire ozy izy, tany Suisse, tany France, tany Canada, OTS, mbola azo jerevantsika any amin'ny internet zany a. 770 nisan'ny olona maty, namono tena niaraka izy ireo, zany hoe nataony tsikelikely a, nataony tsikelikely hoe hiara andeha any an-danitra hono izy. Zavajavatra ohatr'izany zany ny fandemetsena nataon'ilay olona azy a, dia ny vonoana izy ireo. Tany amin'ny taona 470 tany iray tany États-Unis a, nisy secte natao hoe niaraka tamin'ny kristianina izy ireo a, natao hoe temple du peuple. Ny fandresetaratra nataony azy a, ny vitanika etabe le ataontsika hoe mpitarika, ndaontsika ozy izy hiara hipetraka any daholo dia hozaraintsika ny fananantsika ohatra ny nataon'ny apôstôly tamin'ny andro taloha. Nampidiran'ny politika nefa ilay izy sy nataon'izy azahoana vola, 700 ny olona maty. Zany hoe ny fomba namonoany azy a, andro mafana be migaingaina dia nizarana rano fisotro daholo ilay olona, ilay rano zavatra nisotroana nefa nisy cyanure, nisy poison, dia maty daholo ny olona. Zay afaka nandositra ny tifirina, nisy afaka nandositra kely ihany zany a. Tonga ny fanjakana zany nanafoana an'ilay izy a, dia alohan'ny nanafoana ny fanjakana azy zay ny vonoany zay ny olona. Ohatr'izay zany ilay atahorana amin'ilay hoe secte. Rehefa lasa lavitra loatra izy a, ilay olona tratrany a tsy mahatsiaro tena tsony hoe mety ve zao ataon'ity olona zao a, sa tsy mety, fa zay lazainy eo dia ekena. Amin'ny lafin'ny fivavahana io zany a, ny karazam-pivavahana rehetra, na musulmane izy, na bouddhiste izy, na juive izy, na tsika kristianina, dia misy lafiny amin'ny hoe karazana secte io daholodaholy. Pasteur moa mba nazava kely hoe tsika koa secte tamin'ny voalohany satria tsika niala tamin'ny ataontsika hoe fivavahana jiosy. Misy fandresen-dahatra fa ny azy ihany ny tena marina sy voapirofo fa mety. Fampanantenana ny fiainana mandrakizay sy ny famonjena. Mahita toko sy andininy amarinany sy anazavany ny mahadiso ny an'ny olona sy ny mamaripolitra ny azy.
lay fotsy le finoana azo tao aloha le zavatra ao anatinao iny iny nozongozoniny sy raha vainy tanteraka hifanaraka amin'ny azy fampanantenana ny azahoana izay ilainao fisehoana ho tena namana sy manampy azo itokiana raha entsika tao amin'ireny ataontsika hoe tany Frantsa zany reny misy an'ireny hoe nametraka bomba tary namono tary izy ireny dia olona tsy poniny eny amin'ilay ataontsika hoe any amin'ilay olona tsy manana asa sahirakirana mivenjivenjy reny no alainy dia ampianariny ao amin'ilay resaka musulmane zany ampianariny resainy lahatra ao dia reny lasa afaka lasa mamonomolona ho azy fotsiny reny tsy matahotra ninnininy zany na izy samizy ataontsika hoe musulmane aza dia mizarazara samy maka ny lameka izy rehefa nao an'ity le pèlerinage fa samy manana ny fotom-pivavahany dia ohatran'izay koa ny atsika izany raha ohatra hoe ny lafiny kristianina ny jerevana miaraka amin'ny voalohany fa rehefa avao dia misy mahita hoe ny anay marina kokoa fa ny anay ny anareo diso fa ny anay marina kokoa dia mizara dia lasa hoe misy ny zany ny sasany tena mihevitra ny azy hoe ny azy rery ny marina zay tsy ao anatin'ny azy dia atao hoe kristianina misy karazana mpivavahana any ny katolika tsy atao hoe kristianina protestante tsy atao hoe kristianina fa ny azy eo amin'ny azy eo ihany no atao hoe kristianina ny tena fivavahana telikely amin'ny pastera aloha fa zay pastera moa anazava azy fa ny tena fivavahana zany mandeha amin'ny rariny sy hitsiny tsy misy fanerena misy fototra tsara sy taridalana mahasoa ny olona tsy miteraka fijaliana na fanadivozan-tsaina ao anatin'izy ireo dia ataony an'izao rehefa tratra zany le olona amin'ny sectre dozy izy hoe ny varavarana ane mivoa tsy misy ninina midy lakleto raha te andeha izy dia afaka mandeha kanefa le olona tsy afaka mandeha satria le fanaikejana ato anaty ato resantsika indray ireo mpitaiza sy mpitsabo aty amintsika hoa izy atao hoe dadarabe to fa misy mamarabe koa moa fa dia ataontsika hoe dadarabe izy any amin'ny afrikanina moa dia marabo ny mahasamihafa azy mba nitady ihany atao amin'ny internet fa tsy nahita site mihitsy aho hoe aiza nahitako an'ilay dadarabe fa ny afrikanina alefa ny amin'ny internet hoe ity ny anarany tsy asiany adresy fa ny numéro téléphone ny tany aminay tany Suisse any any amin'ny boîte aux lettres nao any dia asiany hoe anary taony zany ny anarany dia lazainao daholo ny fahaizany rehetrarehetra zavatra mampilendalenda be le zavatra ataony eo dia mbola ampiny kely ndray hoe tsy mandoa vola raha tsy misy vokany aty amintsika angamba ny lovalova-tsofina fa ohatra nefa misy ny olona mandeha any fa tsy misy mahafantatra hoe aiza marina moa tena tranony dadarabe ary aiza ny ahitana azy raha tena hitady azy tsika tsy misy mahita an'izany fa saingy fantatry ny olona misy malala fotsiny ny olona hoe ary izy fa tsy fantatra pahabe maso ny fahaizana ozy izy na ny atsika afrikanina na ny any Azia na ny aty amintsika zany dia milaza izy hoe fanomezam-pahasoavana manokana na fahaizana ny lovaina avy amin'ireo ray aman-dreny aiza moa no tsy andova le izy izay no hitany tao an-tranony nandritra ny nahakely azy dia lasa haino azy eo dia misy zany ny toko sy fampanantenana hoe fanasitranana ny aretina sarotra tsy voatsabo ny hafa io koa dia zavatra na eto amintsika aza misy manao ny jereo nge ao amin'ny internet eo misy manao an'izany hoe ny any ny olona milahatra eto amiko mpitondra fivavahana le hitako teo amin'ny internet ny ao izy ny olona milahatra ao tokotany keo tsy olona voanserina mikoaka fa olona efa tsy voatsabo ny dokotera tany ny any tsaboika asa moa tsy fantako hoe ahoana fanaovany azy fa dia hoe voatsabo ny ony na koa hoe fanomezana fampitomboana rena dia mbola milaza ihany izy hoe tsy olona mitady arivo sy roa alina ny any maketo fa olona mitady atapitrisany na fampiverenana izay vady lasa tsy manaiky ny iveriny na fahafantarana ny ho avy misy zany le olona le mamaky jereo ny antananareo hoe misoratra eo dia samy mahita daholo fa miakatra ny anankiray dia midina dia miakatra dia ozy izy hoe vao hitako amin'io eo dia fa miakatra amin'ny fiainanao hitako eo mihitsiny fa kosa mila ampiny ianao nefa samy mahita daholo hoe miakatra daholo ny tanany ny soratra eo fa ohatran'izay izy zany rehefa makany aminy ianao tokafany ianao ataony eniny ianao hoe mila azy ataony eninao hoe mila azy ianao le fahafantarana no avy zay moa ianao raha hoe tsy mahatokotoky dia tena tia fantatra hoe za ty ary mba inona ny hafarako ho aiza ary
dia izay no ampiasainy zany hoe rehefa miresaka aminy izy dia reny olo ireny olona mahay miaino vao manomboka miaino ianao vao manomboka miteny ianao enregistreny ao an-tsainao dia avy eo averiny aminao dia izy ianao hoe ary fantatry ty rangaty daholo ny zavatra ny ainako kanefa ilay zavatra nyteneninao ihany no averiny aminao. Dia misy koa izany ilay ataony hoe fanalana ireo ratsy nataon'olona sy fiarovana azy. Any amin'izay site internet any tsy misy milaza mihitsy hoe amsavio izy, tsy milaza an'izay mihitsy izy fa avadiny kely le teniny hoe fiarovana, fanalana an'ireo ratsy natao. Zay no anaovany azy, avadiny le teny fa raha ianao ilaza hoe za koa mahay mamosavy, tsisy andeha ho any reny olona ireny satria matahotra. Any amin'ny lafin'ny asa sy ny mpampiasa indray. Ato koa dia tena misy zavatra mampalahelo indrindra moa raha olona hoe tena fa maniry ny asa satria tao anatin'ny fahasairanana mafy dia mifikitra ao an-tsaina zany ianao le hoe hiasa, le mpampiasa mampiasa ny fanitaram-pahefana, mampanantena toerana ambony, mampanantena karama ambony, dia ampijaliany ny mpiasa, famoronana ady sy zavatra tsy marina, faneriterena kolaka amin'ny fifandraisana ranofo, fampitahorana amin'ny fandroana sy fahaverezana asa rehefa tsy manaiky. Any amin'ny lafin'ny fitiavana indray, ty zany tena zavatra iainan'olona be dia be mihitsy izy ty eran'izao tontolo izao fa tsy azo lazaina hoe any amin'ny tany mandroso na any amin'ny tany mahantra. Raha fantatritsika dia any amin'ny tany mandroso ny ataontsika hoe ny 900 mpivady dia misaraka, ary hoy ny mpandalina hoe ny faharetan'ny tokantrano ozy izy amin'izao fotoana izao raha 9 taona dia efa be dia be zay. Misy antony zay, zany hoe raha fatratra n'le toetran'olona, zany hoe tsy ny olona rehetrarehetra koa manao an'izy io fa misy karazana toetran'olona, ataontsika hoe personnalité zany efa ao anatin'le olona tamin'ny fiainany io tsy hiova intsony izy fa efa izay ny toetrany. Zany hoe olona mpandidididy, izy ny mpanapaka sy mandidy izay atao rehetra, izy ny tompon'ny fahefanao tokantrano, tsy misy fampiresahana na tena fifandraisana intsony, fanaraha-maso tsikilovana no ataony, fahasarotam-piaro tafahoatra, raha ataontsika amin'ny teny frantsay izy dia hoe surveillance, contrôle, vérification, fanambaniana, fanevadevana, fanesoana. Zay le herisetra rasaina, ny herisetra rabatana matetika tsy mbola misehony fa herisetra ratsaina aloha dia avao dia lasa rabatana. Dia fanitaram-pahefana, izy zany le patron be ao an-trano dia le olona anankiray mandefitra, tsy milaza koa ireo lehilahy ihany io misy koa vehivavy manao an'io. Inandray ary zany ny fambara, ahoana ny ahafantarana hoe voageja ratsaina ny tenako, tsy tompon'ny tena sy ny safidy intsony, fankatoavana tanteraka, zay nataonao. Tsy misy intsony ny fanakalozan-kevitra, matsiaro tsy milamina, tsy manam-piarovana, lasa tsy mahaleo tena fa miakin-doha amin'ilay mpangeja, miova ny ao an-tsaina, tsy mahatoky tena toy ny taloha intsony, sy mba ilay fijery anaty na ataontsika hoe estime de soi, tsy misy fivoarana intsony ny fiainana. Mbola misy fambara ihany amin'ity fanagejana ity miova manarak'ilay olona ny atokon'olona ny fombanao, na ny fomba firesakao, na ny fomba fiakanjonao, na ny sakafonao, na ny fihetsikao dia lasa makatahaka n'iny olona iny. Nisy olona zany any amin'ny faritany Majanga iny, tsy manana zany zareo dia nampidirina any amin'ny école musulman, zareo zavikelina pasteur tsy misy idirany amin'izay fiangonana musulman mihitsy na dia kely aza, fa hoe nidirany tao maimaim-poana ny fianarana, etohan'ny fianarana ozy izy. Tonga 13-14 taona teo ilay ankizivavy dia hoe andefasy vola fa mila amboarina ny akanjo dia mila manao voile, dia lasa musulmane ilay ankizy. Nefa ankizy tsy nieritreritra mihitsy hoe andeha hanao musulmane dia ohatraohatran'izay zany, ohatraohatran'izay ilay fisintonan'ny olona, dia lasa ilay ankizy hoe tsy mihinan kisoa, akanjo lava, manao voile, fihetsika. Tsy dia misy maharatsy an'izay raha ohatra ny hoe mahasoa an'ilay olona zay fa ilay faneriterena maharatsy azy. Dia miova koa ny fotom-pisainany, dia miditra lalina
dia babo sy latsapaka tanteraka amin'izay atao, dia mandiso izay tsy mitovy hevitra aminy sy ny fikambanany, mandefitra sy miaro na dia mahatsiaro fijaliana azy. Mbola toizantsika ihany ty fambary ity, atolotra ny daholo ny fotoana, ny voly, ny heritsaina, ny herim-batana, tsy mahatsapa izay maharatsy na tsy mety amin'izay atao. Ohatra ny eritreretina hoe mandeha ho azy izany, nahoana kosa ny tsy omeko any ny fotoanako, nahoana kosa ty voly ty na dia atao hivarotra an'izay ohatrany rehetrarehetra dia mbola tsy mampaninona ihany zay fa hoe mety izany ka. Lafim-piainana manontolo dia voasarika, mitaona sy mandresy lahatra manodidina mba hirotsaka koa, mino tanteraka izay voalazan'ireo mpitarika ary tsy afaka mandahy, misaraka amin'ny foto-kevitra sy fitaizanana be, dia miova toy ny olon-kafa ny fomba, ny toe-tsaina, ny firesaka. Manahoana ary ny fiovahan'ireo voakeja, izy dia tsy mahatsapa mihitsy hoe vony e zaty e, na voafeny e zao saiko izao e. Ny fandavana tsy finoana ireo zava-misy, izay natao hoe deny zay. Tsy mahay miaro tena intsony le olona, tsy mahatsapa intsony izy, na rariny izany na tsy rariny izany, na manana zo izy na tsy manana zo izy, tsy mahalala an'izany intsony izy, fa mino tanteraka fa manana ny marina, mirona ny tanteraka ny saina mampanahy. Vosy simba ny fijerevany manodidina ireo olona voakeja. Izy tsy mahatsapa fa ny olona manodidina azy no mahita hoe voy iny, le vadiny mihitsy na vo azy ohatran'iny, na ka izy le fivavahana ataony na tonga azy ohatran'izay, le olona nefa tsy mahatsapa mihitsy an'izay. Ireo olona vory eo dia mety olona eo akaikitsika eo ihany, mety hoe ray aman-dreny, mety hoe zanaka, mety hoe mpiray tam-po, mety hoe vady, mety hoe namana. Vosy simba izany ny fijeriny manodidina an'ilay voakeja, fa sarotra amin'ny fiarahamonina satria noho n'ilay fivatetra dia olon-kafa, ohatrany hoe tsy ilay olona fantatrao intsony ny olona miara-miaina aminao fa olona hafa mihitsy. Ny zava-misy dia ady. Raha vao miresaka kely ianao ka voatohina kely le sujet dia miady le olona, miaro tena izy, satria ohatrany hoe manaratsy azy, maneso azy nefa izy ao anatin'ny fahamarinana, dia soraina daholo ny fiain'ny olona manodidina azy, dia tonga ny vavabe, dia tonga ny tsy fifanajana, dia tonga koa ny lainga. Manahoana ary ny fiantraikan'izay amin'ny fiainana, dia very araka ny tenentsika teo hoe very ny fahafahana misafidy sy mamakafaka, lasa toy ny fananana sy fitaovana ampiasain'le olona ny vatan'le olona. Ampiasaina ianao zay le ataontsika hoe relation utilitaire, ampiasaina ianao, ndana makary, ataovy ity, avia ty, dia ianao dia entina fotsiny, dia simba ilay fototra maha olona, le fombotra fifandraisanao amin'ilay olona simba, le manodidina anao zay, le fihavananao simba, le fitiavana simba, ny fihetsem-po, ny fatokisantena simba daholo zay, satria mino zay rehetra ampanaovin'le olona ary tsy afaka mieritreritra sy manapa-kevitra intsony. Manahoana izany ataontsika hoe fahoriana ao anatin'le olona izany, mety tsy lazaina anie izany, fa ianao no lazaintsika hoe manahoana amin'ireo olona izay efa nandinika, nanao recherche be dia be hoe manahoana ny ao anatin'le olona, rava sy potika ny ao anatin'ny sainy, matsiaro tsinotsinona, tsy misy vidiny, voafetsy, voambaka, natao fitaovana, dia menatra, enjehin'ny eritreritra, kivy, matsiaro voaloto, voahitsaka, very ny fatokisantena, matahotra ny vondray, mikorotana ny ao anaty. Ny tantara ny zavatra averimberina rehefa mijery amin'ny reportage ny andafy ihany amin'ity le olona miresaka mitady vady amin'ny internet, tsara tindrenina ihany izay. Aty amintsika angamba moa tsy dia voany loatra satria zao mety hoe sarotra amin'ny olona vatiny, sarotra amin'ny angataka vola aty Madagasikara, fa ny olona any Eropa any toa hoe betsaka mihitsy, toa hoe betsaka moa izany, fa misy ireo olona izay hoe voasarika, indrindra moa ireo olona ataontsika hoe efa ao anatin'le taona hoe lasa daholo ny ankizy fa efa lehibe, irery ao an-trano ianao dia mitady namana, dia ataonao eo tadiavina eo amin'ny internet eo izany, dia ataonao izay zavatra tadiavinao eo, ny olona ohatr'izao no tiako izao, ny ohatran'izao, dia misy mamaly, dia ataony
mitovy tsara amin'ilay zavatra tadiavinao dia tena mandainga moa izy dia matetika dia nijerevan-tsara ilay zavatra tadiavinao dia zavatra sehony ohatrany hoe ingénieur milamina amin'ny fiainako efa ela nitady olona ohatranao zao olona ohatranao zao mihitsy mba nieritreretiko ary hitako mihitsy fa olona tena hiaraka amiko ianao dia ataony eo ny sariny ny zavatra tsy fantatro ilay olona nefa tsy sariny akory io sarin'olo-kafa napetrany eo ka zay tandremo ihany tsika tanora zay mametrapetraka zavatra any amin'ny internet any fa ampiasain'olona izy ireny le fankatahany vola tsy voalohany izy nangataka vola somary be resaka kely pasteur tsy voalohany tsy mifandray aminao ray volana izy dia angatahany vola tsy izay mihitsy ny fanaovany azy mandeha aloha le vola tantely resahantsika teo atsony ianao maraina dia fasany message ianao atoandro atsony ianao ariva tambatambazana ianao ataony fantatrao daholo dia lasa ianao mitantara amin'ny fiainanao soratany iny ampiasainy iny dia ilainy tsikelikely amin'izay laingalainga daholo ianao zany ny fonao ray manontolo ataonao ao ny azy nefany laingalainga daholo ny tantarainy eo amin'izay zavatra hifanaraka amin'ny hahafaly anao tao Suisse tao nisy olona intelo le olona mitsaina azy teny amin'ny aéroport intelo mazava ho azy olona tsy misy ny ilay izy nefa le olona tonga hitsaina tokoa zany hoe ohatra zao fangatahany vola zany zaho izy tena vonany andeha hitady nandainga izy hoe ingénieur américaine manamboly zany dia tonga hoe ifaikahitsy zany le olona zany mieritreritra hoe ty sarin'olona ity no hitako zareo refa mifampiresaka fa mandefa message mifampiresaka amin'ny telefony fa tsy misy mahita hoe io ary fa io izy tokoa io miresaka io ny fomba fankatahany vola ohatr'izao fankatahany vola efa le za andeha iny mihitsy izy nisy nangalatra tao amin'ny aéroport ny kartako ka tsy afaka mandeha mihitsy fa mba andefasy vola dia ianao dia mino tokoa ianao hoe dry nisy nangalatra zany fa andefa vola dia mandefa dia rehefa indray lasa le vola tena narary tapoka indray dia tsy lasa indray azy zany alao indray manaraka mandeha rehefa tia manaraka indray ka za le efa andeha indray narary tapoka indray ao ilay zanako ka mba afaka mandefa vola indray ve ianao dia rehefa le olona manao hoe za tsy afaka mandefa indray ka ianao ve ny conscience nao ve dia manaiky an'izany hoe ny zanako marary mafy miditra hôpitaly any amin'ny réanimation le zanako raha vao tsy mandefa volana ianao dia ho faty izy tao indray ary le olona efa nifananany no alefany very vola be dia be le olona zay le olona resahako zay zany tonga tany amin'ny aéroport izy zany fanteliny tsisy ninina namony tena ny hafaran'le olona rehefa nanontaniana izy hoe inona moa zany ny tena nahory ianao tsy ny volako mihitsy izy ny nahory fa ty za dia nieritreritra ny tenako hoe dia nifatoka tamin'ny zavatra tsy nisy nanoratra tamin'ny zavatra tsy nisy nataoko tao daholo izy ny fitiavako kay zavatra tsy nisy akory rehefa nataony fa nadiadiana hoe iza kay manao n'izy io ambadika io zareo amin'ny Côte d'Ivoire le izy efa asa mihitsy zany hoe akizikizy lankely tovitovy lankely izy latsaky ny 30 taona eo izy asa mihitsy le izy zany hoe ohatrany hoe andeha hiasa izy fa makany amin'ny cyber dia manana ny kaheny izy manana fisy izy ty ihanina zao da ataonao ny tantaran'le olona izy manana réseau aty Europe koa izy ohatran'izay ny fanaovany azy dia hoe broteur ny anarany azy ohatrandreny olona ohatrandreny omby mitroka ville ireny zany hoe mihinana dia nanontanian'le mpanao gazety izy hoe dia tsy mba manahirana anareo ve zany hoe misy olona ny fitahanareo misy olona ny angalarareo alatra an'io ataonareo ody izy hoe malahelo any aloha zay fa asa ohatran'ny asa rehetra ihany io fa anjara ny mieritreritra ozy izy zay zany ohatrohatran'izay zany no fisian'le hoe fisehoan'le hoe mpangeja tsy mieritreritra n'izay fahoriany zay olona any izy fa ny azy ihany za zay mahamety ny fiainako le olona tsy nefany ao anatin'ny fahoriany toizantsika indray ny fialana fanagejana misy fiaikinan-doha sy firaiketan-tsaina amin'ny mpangeja ohatra ny resaka drogue sy alcool ihany io miraikitra ny fonao ny zavatra tokony tsy maintsy atao zany dia ny fananavirana ilay fifandraisan-dratsy sy nanimba ny tao anaty dia fanapahana tanteraka ny fifandraisana io nefa tena sarotra dia sarotra io indrindra raha hoe vadinao na zanakao
sarotra dia sarotra io a fa ampianarina kosa ilay olona hiary tena hoe fantatrao moa zany fa ohatran'izay ny zava-misy a ka mianatra ianao a miary tena. Ireo mpangeja dia tsy anaiky mora foana ny fisarahana sy ny fialana satria fananany ianao mitady izay fomba rehetra hitazonany ankolaka. Mety hoe verina indray ilay tambitamby, verina indray ilay teny mamy, verina indray ilay fampanantenana, verina indray ilay fahatsaram-panahy, lasa fahavalo izay mitady hanampy ilay voageja. Izay indraindray mitady ho alan'ny olona satria lazainy hoe mamadika ny sain'ny olona hono izay mitarika ny sain'ny olona dia tsy tiany loatra ilay psikiatra ilay psykologue ireny fa lazainy hoe manova ny fisainan'ny olona hono. Tsy mino ary tsy manaiky izy ireo a fa misy ny fanagejana, manamaivana ny zava-misy izy ireo. Izay efa miala dia akalaina, lasa fahavalo zany ireo dia ahilika tanteraka dia hozonina hitany ratsy sy mangidy eto ambonin'ity tany ity. Izay no mahatonga ny olona tsy afa-miala. Hitantsika ary izay a, azontsika izay hoe izay ilay olana, fa inona indray ary ny vahaolana. Ny zavatra tena ataontsika voalohany indrindra zany dia ny fisorohana. Dia ao anatin'izay fisorohana izay a, misy ny fanentanana dia ny fandraisana andraikitra meloha, izany hoe intervention précoce raha vao misy ny fambara dia mirotsaka tsy hatraingana. Etontsika ny zavatra ataontsika hatramin'izao a dia hiraisana tanteraka mitovy amin'ny fitsaboana izay olona miankin-doha rehetrarehetra, na drogue na alcool io a, na fiankinan-doha amin'ireny karazana lalao isan-karazany ireny. Fiankinan-doha zany izao no tena resahantsika dia miresaka fisorohantsika, miresaka fitaizana, miresaka fitsaboana. Ato amin'ity lafin'ny fisorohana ity, ato amin'ny lafin'ny fisorohana dia misy ataontsika hoe karazany anankitelo. Ny fisorohana voalohany a dia any amin'ilay olona mbola tsy mahafantatra ninninona zany atao hoe secte zany mihitsy, mbola tsy mahafantatra zany hoe misy ange zany atao hoe herisetra zany, tsy mahafantatra zany izy, any amin'ireny zany, ireny no tena anaovana azy ireny a. Dia fampanitaram-baovao, dia fampahafantarana momba ireo mpametsifetsy azavaina. Misy anie zany atao hoe manipulateur zany, misy olona mametsifetsy. Dia fampirisihana amin'ny fananana tokom-pivavahana azo antoka, fananana asa, dia fikambanana, dia fialam-boly. Ny tsy fananana an'izay manko ilay mampivenjivenjy ireny dia mora voasariky ny olona. Dia ny misahaizana misafidy ny namana sy ny toerana aleha, izay koa zava-dehibe koa izay. Sy aiza moa no tena andanianao ny andronao, izay no tena ilaina an'ilay hoe fikambanana azo antoka sy ny fiangonana. Ny tanjona mahazatra dia hoe ajanony ireny, sarahana amin'ny mpangeja, izay ny tanjona mahazatra izay. Fa ny zava-dehibe koa dia ny fampianana ny zavatra tsy mety iseho, izany isetsika hoe réduction de risque. Ina moa no dikan'izany? Izany hoe arovana koa no manodidina an'ilay olona, ohatra hoe arovana ny volany. Raha mpivady a mba jerevy ihany ny volany, raha ny am-piangonana mba jerevy ihany hoe sao dia taritiny ihany koa ny zanany, arovana ohatran'izay zany, jerevana tsy kelikely. Dia fanampiana ara-pifandraisana, ataontsika hoe relation d'aide. Io moa dia misy karazany io fa ho resantsika rehefa avy eo. Inona ny dikan'ilay hoe fandraisana andraikitra meloha? Tsy milaza koa ry hoe taonan'olona, tsy izay aloha voalohany indrindra, fa le hoe fandraisana andraikitra meloha raha vao misy fambara eo amin'ireo marefo dia mandray andraikitra ianao. Misy fiarah-miasa zany a sy fifanampiana. Dia misy zava-dehibe ho resahana, dia misy ataontsika hoe fanampiana, fanarahana, ataontsika hoe accompagnement. Izay olona matotra rehetra afaka manao an'io ataontsika hoe accompagnement io. Tsy dia mila hoe dia fahalalana be zavatra manokana io a, fa mila fahamatorana indrindraindrindra mba tsy ho voasarika. Ireo zava-dehibe zany a, tohanana ara-tsaina manokana ireo marefo, fampianarana hiatrika amin'ny sarotra, fanomezana loharano-kevitra, amena hevitra izy, torona lahy torona hevitra izy, ireny olona marefo ireny, fandanjalanjana sy fitsarana ny zava-mihitsy,
manaona ny fomba fiarovany ny tenany, manaona ny fitondrany fiainany, manaona ny toerana lehany, iza daholo ny olona mifandray aminy. Zay zany raha ny ray aman-dreny dia mba mila jerijerena daholo izay rehetrarehetra izay. Ny fanampiana amin'ny fanarahana, na ataontsika hoe accompagnement. Fiarah-miasa zany amin'ilay olona voageja sy olona anampy. Fiombona-kevitra, faritana mazava hoe inona ny tanjona ho tratrarintsika amin'izay zavatra ataontsika izao. Fifampiresahana lalina, tsy safosafoana fotsiny fa tena hoe miresaka ny zavatra tsy mety sy ny zavatra tianao anarahana an'ilay olona. Dia misy ilaina ny fifampitokisana sy ny fanampiana mba tsy ho voafetsifetsy, mba tsy hiopefy ilay olona. Raha vao misy ny fambara ny fanagejana dia miresaka mazava tsara amin'ilay olona voageja fa misy ny olana. Na drogue zany, na tia fanagejana ity zany dia resahana. Tsy mahazo hoe ohatraohatra ny mifoka ianao zany na ohatraohatra ny misotro ianao, tsy izany. Misotro ianao, misy olana ato, milaza amin'izay tsapa, izao ny tsapako amin'io zavatra ataonao io. Tsy mitsara, tsy maneso, tsy manambany, tsy manome lesona na mananatra, fa mitondra izay hevitra heverina hanampy. Io manko no tena tsy tiany tanora ho mananatranatra sy manome lesona io. Ny firasahana ny zava-misy, fampieritreretana ny amin'ny fanapahana izay tsy mety, torolalana sy fanampiana, dinidinika lalina, ny olana sedraina, ny tanjona ho tratrarana, fampianarana andini-tena, izay mampijaly, izay banga, izay zava-dehibe sy manan-danja eo amin'ny fiainany. Tsiko kelikely izay matetika ho ary ny olona mandeha voasarika any amin'ireny misy banga ao amin'ny fiainany, misy zavatra manahirana azy eo an-tsainy. Fa raha olona hoe mety tsara amin'ny fiainany tsy voasarika an'izany izy. Raha olona hoe matotra tsara ny fitondrany tenany ny ao anatiny ao tsy voasarika izy. Dia izay zany no ataon'ilay olona te hanampy, izay ny fantariny izay hoe inona ny banga, inona ny tsy ampy, inona ny manahirana n'ity olona ity ka mahatonga azy ho voasarika any. Ny firesahana amin'ny tanora, ity dia zava-dehibe ity. Fampianarana momba ireo sekta, fampianarana izany hoe inona moa zany atao hoe herisetra zany, inona moa zany atao hoe zo zany, inona zany atao hoe safidy zany. Dia fianona ny fahoriana, ny olana sy zava-manahirana azy ireo. Famantarana izay tsy ampy sy etaeta avy aminy. Dia fanotsiana izay hevi-diso, izay foto-kevitra tsy mety ao anatiny ao. Dia fanatsarana ny fifandraisany amin'ny manodidina. Matetika mantsy izy ireny dia angambatsika eto ray aman-dreny dia niady any tokantrano amin'ny ankizy sy fitondrany tenany ihany moa dia zavatra efa mahazatra izay. Fa atao izay tsaratsara kokoa ilay fifandraisany amin'ilay olona ao an-trano. Jerevantsika ary ny lafin'ny fitaizana. Ny fototry ny toetran'ny olona dia manomboka any amin'ny fitaizana ny ankizy any tokantrano ray aman-dreniny, dia any am-piangonana, dia any amin'ny fikambanana, dia any an-tsekoly. Ireny moa ny toerana andanian'ny androny ireny fitaizana daholo zany izay. Ny fampiseho-pitiavana seho an'ny ray aman-dreny dia tena zava-dehibe izay. Fa tsy ny ray aman-dreny ihany fa izay olona mpitarika rehetrarehetra dia tokony hampiseho fitiavana izany. Dia mahay mihaino ny ankizy sy ny tanora. Izay ny mahafiorina ny toetrany ao anatiny ao izay. Fa tsy fampipitiavana kosa, ataontsika hoe manque affectif, dia miteraka takaitra entana mandramahamate maentina ao amin'ny fiainan'ny ray manontolo. Mangadiady ny ao anaty ao mitady izay sangarotana amenona ilay banga. Izay mahatonga ilay olona mora resy izay. Inona moa mahatonga ilay hoe bangam-pitiavana? Izany hoe mety olona hoe tany amin'ny fiainany tany ny fahazahazahany tany izy ohatra hoe ilay ray aman-dreny sahirana loatra dia sahirana miasa dia tsy mahita izay fiainan'ny ankizy ihany, na hoe ilay ray aman-dreny nisaraka, na ilay ray aman-dreny ady foana ny ao an-trano ao dia tsy mba misy fitiavana intsony ny ankizy fa adinony ny ankizy. Dia izay ilay ataontsika hoe bangam-pitiavana. Ny adidin'ny ray aman-dreny tsy tapahana ny fifandraisana na eo aza ny ady sy ny toetra ratsy. Mila milevitra indraindray ary tsy manao be fananarana na teny masika sy fampitahorana. Mitondra teny fampieritreretana. Ny fahatsapany fa vonona hanampy sy hanohana
ary ampiseho fitiavana dia mety ampiova azy. Miditra amin'ny fitsabony zany tsika izao. Misy dingana lalovana izay voasitrana ny olona. Voalohany indrindra aloha ny zavatra tena tadiavina dia ny fahatsiarovan-tena vavoakeja. Ataontsika hoe prise de conscience. Ny fahatsapana fa nisy fijaliana tamin'ilay fifandraisana no sady ny voana ilay fifandraisana no nisy fetraikany ratsy tamin'ny fiainana tsy nampitombo izay ilay zavatra ataontsika hoe fahatsiarovan-tena. Resena ilay fandavana. Matetika loloha manindra ny elabe dia manao hoe tsy marina izany, diso ny hevitrao hoe mety tsara ilay ataona ihany. Dia resy lahatra ao an-tsainao izy hoe izy manana marina fa ilay ray aman-dreny na ilay namana diso daholo. Dia ilay fisarahana sy fisaonana amin'ilay fifandraisan-dratsy. Raha amin'ny teny frantsay misy dia ataontsika hoe deuil de la relation. Izany hoe afoy iny. Ampianarina ilay olona hoe afoinao anatinao ohatran'ireny hoe misaona n'iny fifandraisana iny ianao alefa ohatran'ny hoe maty iny fifandraisana iny. Dia tsy mitokana intsony. Atao izay iraisany amin'ny olona, atao izay tsy tokatokana intsony dia avy eo tadiavina ilay fivana ao anaty ao ary atao izay ampivoatra azy. Atao an-tsitrapo ny fivana, tsy azo atao maika na anterisetra. Tsy misy mahazo an'izany manao an'izany hoe ndanaingana anao makany amin'ny pastera fa tsy mety izao ataonao izao. Tsy mety izay. Fa resahanao izy azavaina amin'ny tsara fa misy ny olona azo atonina, mila fiomanana io mila fahatsiarovan-tena, tsy azo rotorotoana hoe rapitso ary ianao dia tsy maintsy mitady olona anampy ianao, tsy mety izay. Amboarina tsikelikely ny saina. Fa ilaina kosa nefa ilay fitsaboana maika raha ohatra ka hoe metehitra misy fetraikany atao anatin'ny saina dia lasa marary saina ilay olona ary misy io tena misy tanteraka mihitsy io. Izany hoe na ilay olona efa marefo na ilay olona resy ao misy ataontsika hoe dépression. Mety ny olona hoe lasa mitebiteby be misy lasa hoe angoissé. Amin'izay izy dia ilaina ny fitsaboana fa tsy mahazo atao hoe alao hoany entina mbavaka fotsiny io dia milamina tsy mety izay fa mila fitsaboana. Ny tanjona tratrarina amin'izay dia ny fampiverenana indray ilay fahatsiarovan-tena sy ny fahatokisan-tena. Dia fanokafana ny saina ahitsikera, hamantatra ny zo, ny rariny, ny metiny, ny mety sy tokony hanampy. Iza daholo indray ary ny olona afaka hanampy ary voakeja. Ny olona izay hoe te hanampy dia tokony hanana fahalalana momba an'izany hoe manao ahoana izany toetra ny mpangeja izany, inona ny fomba ampiasainy, inona ny tanjony. Dia mahafantatra koa ny banga sy izay marefo ao amin'ilay olona voakeja. Dia ny fampiseho-pitiavana tsy mitsara, tsy maneso, tsy manambany, tsy manery. Indrindray manko rehefa entin'ilay fihetsem-po dia manao an'izao ianao izy ko manao anao hoe mandeha anany, ianao ny teo aniko. Dia izay dia efa ilay olona sady efa mijaly, mbola maheno an'izay fantatsahana izay indray dia vao maika simba ny sainy. Ny teny tokony atao izany mitondra fampieritrretana tsikelikely milaza ny zava-misy. Misy izany ataontsika hoe fanampiana ara-pifandraisana. Izay moa nantikako azy tamin'ny teny gasy fa raha ato amin'ny teny frantsay izay ataontsika hoe relation d'aide. Misy ny ataontsika hoe relation d'aide chrétienne angamba efa misy an'izay eto pasteur fa misy be dia be. Ie. Ampiana ilay voageja hamoaka sy hitantara izay mavesatra ao anatiny. Atao tsapa sy azo ny fahoriany sy izay andrasany. Mitondra fijery vaovao, mitady sao misy olana hafa ao ambadika izay. Mijery izay vahaolana mety hanampy sy ampiena ny fijaliana. Misy fiara-miasa izany ao, misy fifarimbonana, misy fiara-mientana. Mety hoe ny fianakaviana mihitsy raha hoe ilay zanaka ao an-trano ny vo mety hoe atsoina koa ny ray aman-dreny hiara-iasa aminao. Raha ilay vady ny vo mety hoe atsoina koa ilay vady anankiray hiara-iasa aminao. Misy fiara-miasa izany ao dia misy fomban-kevitra. Ny tanjona dia ny fahaizana. Ampiana izany ilay olona mba ilay olona no aleo tena. Satria ianao tsy afaka hanaraka azy foana isan'andro isan'andro fa mba izy no afaka hoe izaho indray izao no efa mahaleo tena hitondra ny fiainako. Ny fampianana ny zavatra tsy mety hitranga io efa nataontsika. Ny mifanamafisana, ny fifandraisany amin'ny manodidina.
mba tsy tokatokana ntsony satria zao raha vao iny ianao mitokana dia azon'le anankiray mpangejery indray ny fanohanana ra-tsaina ty zany a dia tsara ty misy an'ity zany efa betsaka ny toerana misy an'ity toko hoe misy an'ity koa eto pasteur ny toeram-pianona ataontsika hoe cellule d'écoute psychologique tsy fantako moa ny aty zany hoe raha ohatra moa zany a ka hoe voan'ny tantara-be dia ho any amin'iza dia aty moa zany efa misy hoe misy mpiandro ny ary misy an'izao ny ary fa misy zany a mbola manao makakely ny any ampitan-dranomasina zany a ny azy zany a dia efa misy any hoe reto misy numéro téléphone azo antsona raha ohatra le olona ka ataontsika hoe tratrany hoe resaka drogue, resaka alcool, resaka secte azo misy olona azo antsona dia fananana olona mahatoky io tena zavatra tsara indrindra io aporosina le olona anina olona mahatoky fa kosa mba tsy olona ao tokantrano hoe namana mahatoky ary betsaka ngambany amintsika eto ny olona mety ataontsika hoe olona mahatoky hoe olona azo antsona am'le accompagnement zany misy moa zany ny mpiandro efa tsara iny fa mety ko hoe décone mety hoe dorcas mety hoe olona manana azo itokisana zany hoe raha mbo resy mbo azoko antsona ve ianao na mifiry le olona atokisanao tsy mahazo manao hoe zay indray ary izy fa miantso fa tokony hoe eny ary olona mahay mampiseho fitiavana olona mahay miaino zany hoe le olona zany efa fantany meloha hoe raha vao resy ihany nanao tsoko dia misy koa sy nataontsika hoe tsara koa zany ataontsika hoe toeram-pionana zany hoe indrindra moa reto ho an'ny olona hoe tratrany drogue sy ny alcool hoe efa tsy fantantsony zay toerana hoe ionana dia hoe mba tsika samytsika ny hoe dia mba tsika mifankahery tsika hoe tsika efa nisaraka tamin'ny alcool sy ny drogue na efa nisaraka tamin'ny secte dia mba mihaony tsika mifampahery mpitsaboana ra-tsaina raha misy pitsabony fahasalamana moa dia azavaiko kely ihany zany ty hoe inona moa zany ny asanay mpitsabo mamity ataontsika hoe psychothérapie dia ny atao hoe psychothérapie zany ao amin'ny asanay na ny asan'ny psychologue zany dia fiarovana ny fahasalaman'ny saina fanorenana zay rava ao an-tsain'le olona fanotsiny zay hevi-diso napetraka sy voaray tao an-tsainy tao dia lalana sarotra sy lava vao tafavoaka mikeja tsy afaka miala rery le olona raha ohatra efa tafiditra lalina dia mila herin-tsaina herim-po sy fahavononana ny voageja sy ny mpangeja samy sarotra daholo zany io mila fahavononana mila faharetana fa tsy hoe kory hoe efa intelo aho zay tany aminao nefa mbola tsy sitrana foana dia efa zavaina aminy hoe intelo tsy ampy fa mety imbetsaka ary tsy miankina amin'ny mpitsabo zany fa miankina amin'le ampina zay zany ny averinao anazy hoe tsy miankina amiko zay fa miankina aminao rehefa matsiaro le olona efa metimety zao efa maleo tena zao efa azoko atoka fa mahay mandeha rery ary voafehiko ny tenako sitran'izy zay dia fomba fitsaboana ampiasainay entretien motivationnel zany fomba fitsaboana tsika tsy andalina zay fa ho fitinitro zany hoe fanampianan'le olona iova zany fiovana zany tsy misy olona mahazo maniry ny olona iova ary tsy misy mahay manova olona ny tenanao ihany mahay manova ny olona mahay manovanao rehefa te iovanao ka izay le izy taritina le olona hieritreritra mba hay hanovany tenany ry toetra tsara ny mpitsabo rehefa vakina ny enona zavatra sorotana any amin'ny Facebook dia betibe mitsikerantsika hoe miavonavina be le dokotera tsy azo resahana mihitsy izy vao miditra dia zao ny ataony dia ity zany hoe mba torohevitra amenany mpitsabo zany ity misy ataontsika hoe alliance thérapeutique zany hoe le fifandraisanao amin'le olona vao tonga le olona dia ampisehoanao azy hoe te hanampy azy ianao zay fotsiny na dia zay fotsiny azy hoe manao ahoana ianao manao fahasalamanao ay mandrosoa ary ianao fa le hoe pitra aninona hitanao zetra dia efa matahotra anao na misy zavatra tianao resahana aza dia efa mangovotra ianao zany manao hoe maty fa inona ary ny olona zay nyity dokotera ity dia zava-dehibe sy mahomby amin'ny fitsaboana zany zay fifandraisana ara-po ny mpitsabo sy ny mpanampy zay Lisy tsy fananin le dokotera fa misy koa le be loatra le marary na visaka loatra le dokotera be loatra le asa
dia lasa ohatrany hoe tsy voafeh le toetra fa tsy zavatra hoe fananina izy ireny ngambana misy koa hoe toetran'olona koa fa zay le toetran'olona aloha tsy idirako fa nidirako le fahavizanana atao zany a le fifandraisana lalina satria zay a manampy an'le olona misokatra kokoa izy raha ohatrany hoe le olona mieritreritra hanampy azy a mitsikitsiky dia mampivoatra azy zay zany hoe tsy hain'le olona tsy hain'le mpitsabo no manampy an'le olona raha tsy mipetraka ao amin'le toeran'le olona izy zany hoe hiainany kely misy le fahorinan'le olona tsy le zavatra ao anatiny ao zay le atao hoe empathie zany hoe mipetraka amin'le toeran'le olona mijaly a dia haiko manampy azy amin'izay dia hitany hoe vonona ny anampy olona io fa tsy hoe ay sady mijery ny ordinateurany izy zay izy hitany hoe tsy aokory no sain'le dokotera fa eniko ne lazainao toy izy ao fa eto ihany a dia lasa le olona mikorotana saina hoe miaino avy le dokotera io sa tsy miaino ah zany hoe le toetra n'le mpitsabo koa zany a zava-dehibe le hafanampon'le olona manampy eo amin'le fitsaboana zava-dehibe koa zany zay manampy an'le olona sarotra be mihitsy hoe mamoaka an'le ao anatin'ny sainao ao satria mihidy any anatin'ny sainao any ahoana moa no tonga dia tenenao amin'le dokotera hoe voa dokotera sarotra be mihitsy miteny an'izay fa eo aloha anao miodikodina eo anao dia efa andeha anao hoe ndao ary fa veloma zay hoe zany hoe mantsy nisy zavatra saika eo lazaiko anao dokotera nefa le dokotera fa saika anao veloma zay raha baka hoe sarotra le izy a sarotra le fitsaboana sarotra le manampy ty zany tena zava-dehibe indrindra ty hoe may miaino lalina tsika rehetrarehetra tokony haino daholy zay fahaizana miaino zay a sy mametraka fanontaniana any zany ny fomba le tsy hoe miaino dia manao hoe ay tsy zay le atao hoe miaino fa le miaino a nanaraka n'le zavatra nytenen'le olona ianao a dia mametraka fanontaniana amin'le zavatra nataony zavatra nylazainy teo dia mahazo tsara ianao a ny foto-kevitry ilay olona dia mahatsapy ianao a ny fihetsem-pony zay no atao hoe mahay miaino dia misy an'taontsika hoe mizana fandanjana ity na hoe balance décisionnelle tokony hainy olo idolidolo ny olona rehetrarehetra ny hoe rehefa misy hevitra anankiroa zany fampizara ao anatin'ny loha ao inona re zany nataontsika hoe ajaniko sa tsy ajaniko ity drogue hoaniko ity dia ahoana ny fanaovako an'izay ajaniko sa tsy ajaniko dia asiana mandray taratasy mihitsy loha izy a zay zany managejanao zay dia raiso ny taratasy tombontsoako raha ajaniko ity dia tantarao daholo zay tombontsoanao raha ajanonao io dia inona indray a no fahavoazana mety mahazo anao a raha ohatra ho tohizanao io dia asiana tany saina daholodaholy ohatran'izay zany le mpanageja rehetra indray sina manao an'izay a dia rehefa avy eo dia lazao hoe apita ao ary ny aiza amin'ireo kokoa no azahoanao tombontsoa le fanajanonana sa le fitohizana izy ihany navela manapa-kevitra izy ihany ny mahalala hoe tohatra ny bebe kokoa tokoa le tombontsoa azoko raha ohatra ajaniko izy ity izy ihany zany nanapa-kevitra fa nitaritinao izy a andanjalanja nampiasa ny mizana fandanjana io a tao an-tsainy taona eo amin'ilay taratasy a dia izy ihany nanapa-kevitra manampy amin'ny fitondran-tena manatsana ny heritsaina zay fanapahan-kevitra raisinao zay manamafy fototra le ao anatinao le fijerinao le ataontsika hoe estime de soi sy le hoe confiance en soi manamafy an'izay zany a reo fitsaboana ataontsika ireo dia mampianatra mahasarobidy ny tena zay zavatra averina foana zay sarobidy anie io tenanao io paster moa mbola ilaza zany tro amin'ny lafiny fivavahana hoe manao zany hoe valeur zany dia mampahery amin'ny fifandraisana sy ny fanapahan-kevitra ny safidy atao a fananana fiainana vanina misy zany zany ataontsika hoe fisorohana ny fiverenana satria le olona na dia efa afaka azy izy a dia adinidino tsikelikely iny verina any amin'ilay mpangejana indray izy tsy tadididiny hoe efa nahavita izy zany fa misy zavatra mahazo indray dia verina indray izy ampiana le olona amin'ny famahalana ny mahana ny olona sedrainy misy zay olana sedrainy manko raha vao misy olana ianao dia mieritreritra eo dia hoe ianona zao mety manampy ahy dia verina indray ianao dia fahaizana mandamina ny fihetsem-po fahatezerana indrindraindrindra any na hoe fahadisom-panantenana fiadina mifakampanahy te hiverina indraindray ianao matsiaro an'le namanao taloha nefa le olona efa nanagejanao iny dia verimberinao an-tsaina hoe fahatserovana azy dia lasa ianao lasa tsy nahany ianao na hoe voatarika indray dia
fandaminana ny fotoana atao zay tsy ananana fotoana hoe ato dia tsy fatako mihitsy zay ataoko fa miventsiventsy fosiny atao saiko ato dia fifandraisana tsara amin'ny manodidina dia fandaminana zay ady misy amena fitaovam-piadiana ao an-tsainao le olona amena fampitandrena izy ny fiainana dia misy ady sy olana sy fitsapana isan'andro san'andro ao ny olona rehetrarehetra zay na ara-tsaina na ara-panahy na ara-batana dia fanentanana anana herin-tsaina sy tanjam-panahy dia fampaherezana azo atao tsara sy mahomby ny fisorohana sy ny fifandraisana andraikitra meloha fehezintsika ary efa lavabe zay fehezintsika zay zavatra nyresahana lavabe teo zay mba hisy zavatra mijanona ao an-tsaina somary bebe resaka mba natonga antsika imeme kely fa tsy atory miteraka fijaliana anaty ny fanagejana mamela takaitra ao an-tsaina mety animba no avy mila fotoana maharitra vao mety ho tafarina ny saina sy ny fiainana mila fanampiana toan-tsaina toam-panahy fitsaboana raha azo atao dia tapahana tanteraka ny fifandraisana amin'ireo mpangeja ny fahombiazan'ireo karazana fanampiana atao resahantsika teo le hoe accompagnement relation d'aide psychothérapie ny fahombiazan'ireo dia miakina amin'ny fiaraha-miasa sy ny fahatsaran'ny fifandraisana io le nataontsika hoe alliance thérapeutique sy écoute active le nazavaintsika teo dia ny fahazotoana sy ny fahavononan'le olona ampiana na hoe volonté et motivation dia ny toetra ny fomba ny fahaizana sy fahalalàn'ireo hanampy tsy misy fomba tokana iarovana ny fanagejana ny fanentanana ny fampelezam-baovao dia zava-dehibe ny fanamafisana ny fisorohana kapobeny ny lafi ny fitaizana dia manana toerana lehibe ny fandraisana andraikitra mialoha hialana amin'ny fanagejana dia fisorohana sady tanjona ny fiaraha-miasa dia zava-dehibe sotra tompoko ataonareo mora kely le tehaka za matoraka anareo misaotra amin'ny iny zany le sara anankiray no an-tsaina zany le saran'le zanakadala dia mandalo le dingina ny resahana teo psychologiquement le izy le zanakadala zany dia raha vao nangataka ny fananana zany izy séparation avatrano ary efa séparé ianao dia en proie zany ianao satria nenti ny fananana izy dia nikisaka lavitra tany izy ozy izy rehefa tany zany izy tafiditra amin'ny addiction maro samihafa dia avy eo tadi tsara fa rehefa fongana ny fananany lasa niankin-doha izy tamin'ny mpampiasa azy ary tsy vita niankin-doha izy zany fanidina ambany ho andevo tsy vita nidina ambany fa mbola ny ambany kokoa biby satria saika hinana hany kisoa izy zay zavatra fady indrindra mijiosy ny kisoa fa rehefa avy eo izy le niteneny teo zany ny volo ny fahatsiarovan'tsaina amin'ny texte dia milaza il rentre en lui-même satria ny hoe fahadalàna dia hors de soi zany hoe on sort de soi même zay ny dikan'izay fa ny teny grika amin'le hoe rehefa nody ny saina zay mihitsy ny teny malagasy ao il rentre en lui-même iny mihitsy ny fiandohany fialana amin'ny fangejana zany il rentre en lui-même dia avy izy niditra tamin'ny comparaison hoe dia mampitahy izy hoe ny ray aman-dreny ko aria za zao aty nisy fampitana nataony dia avy eo zany misy le fandraisana andraikitra ny ala fa tsy indraindray vetsi-vetsi-po fotsiny le te hiala fa sarotra le izy dokotera teo fa nisy planification nataony hoe ienga ozy izy zay le planification fa be dia be koa ny olona tonga amin'le hoe fanapahan-kevitra fa tsisy action tsy tafala dia tena nandeha tokoa izy ary mitranga tany le accueil amin'le dady nytary tsy misy fanomezantsiny tsy misy afitsy manao hoe boka mialom-poza ho izy tsika manko raha vao zay inona koa nataony ty ary zay seka ataon'le zokiny
hoe le zalahy ty efa nahany ty de avy eo mitonga ty ndray de anao de tsika zany vonona foana amin'ny akay de ato kely zany tsika de iroso amin'ny fanontaniana zany tsika de de misy hira ty ny dokotera iraina zany anaovana rakitra aloha mba jereny dekona zay rakitra zay hira tianao iraina iraitsika endrika sarika zany no angatahana 300 mba jereny tsika tompotrano zany ny fomba nantazana ny rakitra zany anatin'izay 300 raha tsy diso ny endrika sarika. tsika ny rakitra. Soatran'Andriamanitra sika ny azahoantsika ny iroso amin'ny fanontaniana zany a, za matahatra metaka fanontaniana fa dokotera an'ivo a tombanany fotsiny ianao de efa mety ho fantany ny fanontanianao. Izy de atahorany olona fa manombana olona. De za raha vao nahita azy a de faly be ary tsy fantatra fa tena zay daza de tonga de ny ray am-po
dia mbola tsy fantatro ny asany tamin'izany fa izy manam-pahaizana amin'io dia ny olona sasany matahotra io indray dokoteran'io fa dia efa mitena dia efa tombanany dia efa fantany eo an-tsainao dia manana renintsika manana azy any Suisse aminy fa dia izay ny aonanay dia miaraka foana traiza hatrany Suisse ka tia ny anaovantsika azy zany satria resaka saina io dia mifanotaniana mipetraka dia valiana avy hatrany fa tsy angonina satria sarobidy ilay fanontaniana amin'ity zany dia misy micro eto zany dia miroso ianareo metraka ny fanontaniana. Ny zavatra tiako tenenina voalohany indrindra dia misaotra ny fiangonana teto izany nandefa ny pastera tany Suisse fa namela mamy tany aminay tany izy ary raha ny tianay dia nijanona tany izy fa tsy mahazo tia tena moa dia sady ray am-panahy izy no namanakaiky. Ie dia misaotra anao pasteur. Eto amintsika eto misy mpikaroka misy amin'ny école doctorale dia misy mpiangona tsotra sampana Dorcas izay universitaire-n'ilay izy apetrao daholo fa arakaraka ny fari-pahalalana tianao fanontanianao na mahaliana azy aza matahotra tsika miakatra ambony be na midina tsotra aza menitra mihitsy metraka fanontaniana fa mifangaro tsika eto zany dia misy ilay entelo zany misy olona tsotra aza matahotra metraka fanontaniana ndao ary ato le micro makaty ary ny aly tonga dia valiana no tiako fa tsy tiako le hoe mijanona aloha le fanontaniana dia vao dia mifarany fa valiana efa misy eo dasloha tia ny fanontaniana ny tena zava-dehibe mahafinaritra ka aza matahotra mametraka fanontaniana fa tsy izaho mihitsy no asika aminareo. Hasina SGN Chapelle mankasitraka feny dokotera tamin'ny fizarana rehetra izay noentina teo ny nany zafady afaka milaza tsika hoe inona no sehatra iasantsika na anaovantsika firosahana moramora ilaina zay raha vao psychologue le olona na psychiatre tena ilaina tahaka izany koa ny théologie mba moramora le valim-panontaniana amin'le olana trehinao dia za misalasala za miasa amin'izao na tokantranoko zao sisy ananina anareo mihitsy eo fa mamora le valim-panontaniana mako ilana an'izay. Mpitsara tompoko dia tia fanontaniana petrako ty tena mahakasika ny asa tokoa satria ambony dia ambony ny tahan'ny fisaraha-panambadiana eto amintsika. Antantara dokotera teo mahakasika n'ilay balance décisionnelle be dia be ny zavatra anontaniany olona mahakasika n'ilay hoe mikorotana izay ao tokantrano izy noho ny incompatibilité d'humeur izany hoe tsy mifankahazo mihitsy mpivady dia ampitsara mpampiavana le izy ohatrany hoe zavatra normal zany satria ohatra miteny akatsika ny tsy niaraka nytezainy tsy niara nytezainy nareo tsy possible mihitsy nareo hoe tonga dia hifankahazo amin'ny voalohany fa ny asany ny fanontaniana tiako apetraka hoe atraiza le fomba ataoko hoe fitsonoana ao anatin'ilay fiombonan'olona anankiroa tsy mitovy lay fetran'ilay fandanjalanjana satria hoe misy fotoana zany ianao tena manapa-kevitra hoe za mila miova. Nisy fotoana zao tena nanontany amin'ny pasteur an'izany mihitsy hoe ohatra ny ahoana moa pasteur raha ohatra ka tsy mety miova mihitsy ny olona miaraka aminao dia namaly izy tamin'izay fotoana zay hoe ianao zany mila miova hoy izy kanefa misy fotoana ianao tena mahalala hoe le zavatra ataon'le olona miaraka aminao ohatra ny tsy maharesy lahatra mihitsy hatraiza zany ny fetran'ilay fiovana tokony atao tsirairay avy ahafahana tonga amin'ilay fetran'ilay zay ny dokotera teo hoe misy an'ilay atao hoe balance décisionnelle eo amin'in'le fomba fitsonohan'ny anankiray sy ny anankiray iny tonga n'le izy fandanjalanja ao anaty fiarahamonina eo tompoko ny tena tiako anontaniana satria raha tena hoe miova loatra ianao dia lasa ohatra hoe manaratra eny ranona dia efa hitanao raha hoe tsy mety zavatra ataon'le olona dia hita hoe miara-tsy mahomby amin'izay fotoana zay mankasitraka ny zavatra tiako tenenina zany le tsy mampisy ny communication amin'ny couple aloha voalohany indrindra ohatra hoe raisitsika avy any le izy zay vao miresaka n'le fiovan'ny tsirairay avy matetika misy olanao na olana avy any amin'ny fitaizana na olana avy amin'ny fitondran-tena na olana na hoe tsy miakina amin'ny tokantrano akory ary aloha fa zavatra avy any ivelany ihany na olana avy any amin'ny fianakaviana dia tonga ao an-trano ao zavatra hafa mety matezitra azy avy any ianao tsy naninninina ao an-trano no atezerany vao miditry ny varavarana izy dia ina moa fiovana ataonao amin'izay nefa izy nefa tezitra avy any fa ny zavatra ampianarina ny olona zany voalohany indrindra dia zao hoe mianatra ny olona miaro ny tenany raha le olona tsy mety miova
marina mihitsy tenin'ny paster zay hoe ianao aloha no miova voalohany zany hoe misy teknika ampianarina ny olona zany atao hoe technique du coupé du son inona moa dikan'izany ohatran'ireny le anao anaty tomobile mihaino radio reny rehefa anontaniana hoe inona hono le lazainy tao amin'ny radio tao de izy zany hoe zangany haino nefa le izy nandeha mafy be teo tsy haininao de ohatran'izay avelanao le olona hiteny eo fa ataonao hoe tsy ataoko atondohako zay efa zay ny toetrany za tsy hanova azy zay aloha zany voalohany indrindra zany hoe mila matoky tena ianao ampianarina le matoky tena fa tsy tonga ho azy raha sendran'le olona misy karazana toetran'olona be de be ary le toetra ratsy tsy manomboka hoe vao nifankahita de hitako daholo ny toetra ratsiny efa ao an-trano ianao vao mahita hoe ty olona ty ohatra zao ny toetrany satria le vola tantely aloha ny voalohany de vao de niditra tamin'le fisalasalana de aty arina be aty izy vao tonga le fanagejana ka raha aty amin'le fanagejana ianao zany no anao an'le balance décisionnelle de efa sy manomboka sarotra izy zay fa ny tokony ampianarina ny olona ary vao manomboka vao manomboka de efa manao hoe tsy rariny zao ataonao zao mahasahy ianao miteny hoe ampianarina zany le olona lana fahatokisana ny tenany miteny hoe tsy rariny ny ataonao tsy mety ny ataonao tsy zakako mampijaly ahy le zavatra ataonao fa rehefa tonga ty amin'ny fanagejana izy tsy voavahanareo rotsony ny olana tsy voavahan'le vaditsony ny olona fa eo le mila fanampiana na anao balance décisionnelle azy ianao zany tombontsoa hijanonako tombontsoa andehanako raha tena hoe tsy zaka moa afaka mandeha fa raha ohatra hoe efa vady kristiana efa nanao fanekena teo anaty an'Andriamanitra ieretako na manao fa angamba kosa de saosy tsy nanao hoe iereto na mikaboka toy inona aza fa hoe mba asehonao hoe misy zany atao hoe zo zany misy zany atao hoe rariny zany de eo ianao le miantso olona hafa zany hoe ny fanampian'ny olona avy any ivelany zany le mpanampy efa ataontsika hoe amin'ny relation d'aide reny olo efa nanana fahalalana momba an'izay de zava-dehibe rehefa tsy voavahanao reritsony satria efa tratrany any amin'ny fanagejana ny toerana misy an'le mpivady tsy fantako na namaly ihany zay na nanafisafony zay valim-panontaniako zay ndahoary saotra tompoko tsy aloha mba hita aloha daholo zay tia metraka fanontaniana de am'izay de mba moramora amintsika misaotra tompoko name fitenenana ny zavatra manitikitika andray dokotera de zao amin'izao vanim-potoana zao le fifampitezana zany hoe ami'ray aman-dreny sy zanaka zany ohatrany hoe ho ana manokana ohatry ny tiako hiditra ao anatin'ny sainy androany daholo ny zavatra rehetrarehetra tiako anarina azy de hita mihitsy le izy zany ohatra ny lasa manosika an'le tanora miala aminao satria ozy izy sady be moral de manao fanoharana ianao zany mitsapa azy indray hoe mba manana etaeta-po manahoana izy raha misy ohatra teneniko aminy ohatra hoe mba mety hoe olona anankiray mba everiko hoe tiako ohatrazay izy de manambany anazy indray ohatra milehitreritra de izay fomba zay ny ohatra ny mba angatahana torohevitra kely tompoko raha azo everina hoe ahoana ny mety ampitanany zay tsy ampandositra azy satria tena mandositra mihitsy le tanora rehefa sala am'izay le zava-misy ny fitaizana zany tsy manomboka am'le izy adolescent iny izy zany efa hoe mahazo resaka zay vao resahanao azy vao manomboka kely iny izy de efa ampianarina tsy ho tia tena vao manomboka kely iny izy de ampianarina raha vao le misefisefy be mitomany vao tenenina de miteneny de mitomany de efa ampianarina izy hoe na de tezitra azy ianao tsy mahazo manipinipy zava na tsy mahazo mandakandaka olona vao kely iny izy zany de efa ampianarinao tsy kelikely ny fitaizana tsy ao an-tranonao ihany any ampianarana izy mianatra any amin'ny fikambanana izy mianatra ato am-piangonana izy ampianarina misy fikambana misy fitaizana be de be zany ka le anao ray aman-dreny aloha voalohany indrindra de ianao ny modeliny raha ianao be fananarana nefa ny ataonao zavatra hafa de efa tsy mety zay fa le fahitan'ny toetranao de efa fampianarana iny fa ozy izy any hoe ohatra tiako ampianarina androany daholo ohatra ny ray aman-dreny rehetrarehetra nge tianana zanaka tomombana sy mety fa le toetranao ray aman-dreny aloha no atao fitaratra ho an'le zanakao de efa manaiky ianao hoe fampianarana zay le miara misakafo le resadresaka mba nytaniana hoe manahoana ny fiainany any iza ny namany de inona ny nataondry zareo zay de fampianarana zay fatan'izany am'izay hoe miditra ny fiainana ianao fa tsy le hoe samby tonga de
eo amin'ny telefôna samy manao ny azy eo dia tsy fantatra ntsony hoe avina mbary dia samy mihinany azaigna dia samy laza dia tsisy resadresaka akory tao iny lay tsy mety iny fa le fiainanao andavanandro zany a iny a dia efa fampianarana angezabe a ho an'ny ankizy hoe izay dadana izay dia tadidiny eodolodolo izy hoe ny azy tiany misy ny azy hoe fa ora fisakafoana dia odolo zay dia ny azy miresaka zavatra mahafinaritra foana izy a tatarao koa le nataonao e fa aza ny azy foana no anontaniana hoe taiza naninona niaraka tamin'izy fa mpatatarao koa le nataony hoe mba zao no nataoko tary dia zao no nanaovako azy zay ohatratratra zay zany le firesahana amin'ilay tanora amin'izao fotoana izao a ny tanora rehetra dia manahirana ny ray aman-dreniny vitsy dia vitsy zany hoe ny ana dia tsy mba miteraka olana zany ny any zanako na mandainga le olona na marina tokoa le zavatra lazainy a fa vitsy ny olona tratran'izay ka ohatran'izay zany le izy a le toetra ny ray aman-dreny a dia efa fitezana fa tsy le firesahana amin'ny fotsiny hoe tandremy ty aza tao ty aza makary reny ara ny tena tsy tiany miditra eto zay dia mivoaka eto rehefa avy eo zay ara tsy avelan'ny makariko tsy zay ny tadidiny tsy fantako raha namaly anao a dokotera eo izy izy nijaona hoe mbola manana zavatra maro lazainanareo a nefa tsy zakanareo kehitriny ny apôstôly a 3 ans de formation naraka tamin'i jesosy zo renui reo zany nahitan'i jesosy ny fona toro zany hoe nianatra be zany reo nefa jesosy rehefa andeha nilaza hoe mbola maro amitiako atao a ampianarina fa tsy zakanareo rehefa miresaka amin'olo zany fantaro ny capacité dakain'ny olona io na zanakao na inona io ny ampahana ozy izy dokotera atao ataova amin'ny fihetsika mitoetra anao fa miteny a voafetra ny zaka amin'ny olona ny capacité ny soldat anankiray ny ampianarina anjareo soldat tsotra zany ataontsika hoe CPM diplôme dia par expérience zay ohatrany mahay zany tsy azo resahana zavatra oatra ny ray reo roy aminy zavatra mena azy fa ny tena tsara dia ray aminy baiko mena azy efa naniraka miaramila hoe atao photocopie ty boky ty a dia mividiany anao rame de papier anankiray dia i boky atao photocopie ty taovy reluire miaramila io nandeha izy nataony photocopie le boky dia le rame de papier nataony reluire ohatra zao izy avy azy satria tapahan'le olona anankiroa toriteniko tanatiny 5 taona angamba voalalina izy tato zany ka le capacité ny olona zany raha vao mananitra olona sinsisy amin'le zany mahafanafoy ianao fantaro hatraizany zakany aloha ampidiranao azy tsy kelikely fa voafetra zany ny zavatra voaren'ny olona so ohatra dokotera Miarahaba ny fiangonana misaotra tompoko tamin'ny famelabelarina fa tena nahaliana tokoa raha kotomanana tahiry a mpampanatra pikaroka ny fantaniako a dia toy izao misy olona zany a mahafantatra anahako dia manana voageja any amin'ny toerana misy azy any izy dia eo a le mihaino fa rehefa avy eo maheno ny zavatra tantarainy dia tena miorokoditra dia tsy hita tsosy atao fa lasa mitondram-bavaka fotsiny sisany atao satria tantarain'le olona maromaro le izy a vehivavy mijaly ara-panambadiana finoan'ny vadiny hoe raha tenenao amin'ny aniny ity dia vonoan'le vadiko nareo tsy azo tantaraina akory na amin'ny pastera ary inona zany ny tokony atao zay no fantaniako tompoko zay zany le manipulation mentale zay fampitahoran'izay a mba atonga an'le olona tsy ilazalaza nininona zay zany le ataontsika hoe isoleny zany le olona anazy rery dia nefa nylazainy taminao dia nefany a raha misy fiatraikany amin'ny fiainany hoe olona ho vonono raha ho itoy ao ny le fahamonoana dia mety ho faty le olona dia complice ianao zany amin'izay fotoan'izay satria anao nafantatra zay le hoe non assistance any une personne en danger fantatrao le olona fa misy mamono nefa anao sy manao nininona fa ianao a mihaino an'le teny hoe fampitahoran'le olona hoe hovonono ianao any raha manao an'izao dia mino koa ianao fa ianao zany raha te hanampy azy ianao a tsy hoe kory hoe ny fitantaranao azy amin'ny vahoaka kory tsy izay kory fa le manora avyzezitra hoe ianao anie ka manana ny zoanao e misy rariny ane misy zavatra azotsika atao ane misy an'izany atao hoe mpitsary zany ane afaka mitsary misy olona azo hitarainana ane misy an'izany atao hoe lalàny zany ane eto amin'ity fireneny ity
zany zany no ampianarina an'le olona fa tsy azo atao hoe de mivavary fa zakanao zay lasa tsy manampy azy ianao amin'izay fa lasa complice ndray complicen'le olona zay ny any fahazahoako an'le izy zany hoe mety le fahanampitondranam-bavaka fa ianao koa mila miaro tena satria zao a iainanao le zavatra zay manko no mahatonga an'le zay ny mahasarotra an'le asan'ny mpitsabo ara-tsaina raha ohatra ianao ka mbola tsy zatra le fahoritsain'olona rehetrarehetra io entinao andohanao dolidoly ka ianao a mila miaro tena zany moa efa ianarana zany mila miaro hoe tia ny asako a tia ny fiainako sarahana fa tsy hoe izy problemanao lany amin'ny asanao any de entinao mody any an-trano daholo de tonga ry ianao de kitakitanao daholo ny olona rehetra nefa ianao sorena avy any ampiasanao zay le tsy mety zay a fa atao hoe tia asako a teto a miaino na lahelo latsaka ny ranomasoko zay fa zao ndray ahody any an-tranoko a fiainako indray natrehako zay le fiarovatena zay za zany afaka satria efa tsy resahana amin'ny pasitera le izy mandrosa ty zay indray fitenena asa matahotra mametraka fanontaniana tompoko fa le fanontaniana iny tena mahafinaritra Niniera tsy matao manana thérapeute en relation d'aide tompoko ny fanontaniako dia izao hoe tena marina tokoa ilain'ny olona ny fitsaboana indrindra ny relation d'aide akaiky kokoa mivavaka fa nefa kosa zava-baovao an'ny malagasy ny fitsaboana ara-tsaina misy fijery miiba zany hoe marary ny saina dia nresaka dokotera teo momba ny fanentanana mba afaka zarazaraina bebe koa ve zay satria raha mizara ny asatsika ny asanay zany ama relation d'aide any amin'ny fiangonana dia manahirana ny fiangonana akoatra ny fa efa mandeha ihany moa zany dia hoe matetika raha vao hoe miasa ao anatin'iny dia hoe lasa le stéréotype le zavatra efa raisin'ny olona hoe tsy asa zany efa asampiandry zany nefa araka ny tenentsika teo misy zavatra be dia be mila ianarana mila ampita na ho an'ny mpendraikitra mandray an'le olona marary a tena ilaina na any amin'ny sampana vokovoko manga fotsiny na ny dorika ilain'ny fiangonana zany relation d'aide fa matetika tsy dia tena misokatra loatra na tsy fantatra mihitsy dia ahoana ny fomba atao a ohatra ny tena namarika an'aly ny tenena atao ilaina ny fanentanana ahoana ny fomba anaovantsika anazy na le amin'ny resaka fanentanana zany io tena zava-dehibe mihitsy zany io a araka ny teneniko teo hoe amin'le olona mbola tsy mahafantatra zany secte zany amin'le olona tsy mahafantatra zany na mahafantatra zany hoe misy ny zany atao hoe herisetra zany misy ny zany atao hoe manipulation zany amin'ireny zany a nanaovana an'le fanentanana ka ny mahasarotra ny fanentanana sarotra angamba ny anao hoe iantsolona aho etaniko androany sarotra be manao an'izay fa ny anatin'ny fikambanana tsirairay avy raha vao misy fikambanana fitaizanana dorcas ianao na tily ianao na vokovoko manga ianao na sekolalady ianao a dia any nefa manomboka amin'ny fanentanana zany hoe amin'resaka atao amin'ny ankizy dia ampahafantarina ny ankizy hoe zany herisetra zany zavatra tsy azo eken'ny sainy zany tsika rehetrarehetra manana zo daholo zany hoe ampidirina tsy kelikely any amin'ny resakitsika any ny zavatra nylazaina teo hoe misy n'izany atao hoe tompo-tsafidy ianao misy vidiny ny tenanao tokony ajaina ny fanapa-kevitry ny tenanao sy ny fanapa-kevitry ny olona any amin'ireny zany fa ianao raha iantso vahoaka fotsiny hoe tonga avaty daholo ianao fa anao fanentanana androany tsy misy olona betsaka ho tonga eo fa le iainanao isan'andro iainana isan'andro zany le izy a indrindra moa raha mpitarika fikambanana iainana isan'andro any amin'ireny fifandraisana amin'ny ankizy ireny any ny fitaizana any ny sensibilisation na fanentanana fa tsy dia hoe kory hoe iantso vahoaka zany ny zay tianao relation d'aide fa iny ko loha tsara e tsara koa loha iny zany hoe ahoana moa ny afantaran'ny olona hoe misy n'izany atao hoe relation d'aide zany raha tsy ampahafantarinao azy ahoana moa ny ampahafantarin'ny olona ahafantaran'ny olona hoe misy ny olona afaka anampy ato raha tsy amin'ny vokovoko manga ihany angamba ny tena misy mahafantatra hoe ny vokovoko manga dia manana olona afaka anampy ny zay olona tratran'ny fanaketsana fa akoatrany hoe iza ny olona afaka anampy raha misy any dadarabe ngamba tsy misy an'izany sa ahoana pasteur
misy zay paster avelako amaly zay fantany zay ny ao amin'ny fiangonana zany ezahana mafy pneumonierie zany no mila le zavatra ataon'ny dokotera tony zany a satria izy no mihaona amin'olona voageja zay zany mihaonanao voageja depuis ny prostitué zany a hatramin'ny drogué ka hatrananjana masina dia ny zokiolona ny sekoly a sy ny mpirenireny an-dalambe reo zany sehatra azo velarina ary reo ny tokony amin'le fisoroana zany tokony mankaty amin'ny fiangonana reo satria io zany a amin'ny tena misy le amin'ny fiarahamonina zany pneumonierie zany tokony velarina misimisy ary miofana eto Madagasikara wako misy manao an'le izy fa hitako bizina ihany sy laza masaka fa tsy tena mahay an'io izy fa mbe fa olon-dehibe fotsivolo dia milaza tena psychologue io zany izy dia zay ihany do zany fa nareo za matahotra mihitsy nareo nianatra an'io fa mila an'izany ny firenentsika satria zavatra rehetra zany a miantraika amin'le paster daholo tsy zaka antsony le izy miasa na raha tsy vitany satria ny manao an'ireo asa reo ty amintsika dia mpitondra vavahana aloha pretra paster kefa tonga ny fotoana tokony foazantsika hoe tsy paster rery manao an'io fa misy mahay an'io koa anatin'ny fiangonana le tenenity hoe vokovoko manga ve sa inona efa tokony misy centre d'écoute ny fiangonana dia misy natao hoe ptocodicite zany hoe fiarovana an'le olona ptocos zany pauvre dicite zany a justice ahoana ny justice pour les pauvres resahany eto a le olona tsy afaka mamaly tsy afaka mitory izy fa misy manangeja azy misy menasy azy tokony anna centre d'écoute zany tahaka zay tokony roboko amin'io zany fiangonana zavatra ohatran'izany dia exposé netana misaona delehibe momba ny fiainam-pirenena nataoko na anatin'ny bokyny 4 ans amin'ny FJKM zany zay zavatra zay hoe tokony miditra misy eo amin'io tsika fa ny tsika ny tena ao anatin'io za milaza aminareo fa amin'ny efa fitopolo ny tsanjaton'ny malagasy tatra ny zavatra io mody tsy resahana ankolaka raha tsy tratra mitokantrano tratra amin'ny fianakaviana tratra amin'ny addiction na drogue sy ny sasy tratra ry amin'ny sec tratra ry ny ampahan-kamaroan'ny olona mifanerasera amintsika rehetra reo tratra daholo ary metytsika raha tratra amin'ny ampahany mba ampahany moa zany Sotra topoko nameny fitenenana Marcel mpivavaka eny amin'ny fiangonana miaramila Ivato misy ny atao hoe sociologie de l'iniquité sociologie de l'iniquité oui dia amin'io zany ny goro dia goro manana fahefana be amin'le olona manaraka azy everina mihitsy hoe karazana idole karazana andriamanitra kely adulation fantany ke ohatra amin'izany hoe secte monina Johnny Hallyday maromaro izy amin'izay maina reo olona tena voafehany reo olona reo dia ambadika iny misy vola be mirotsaka dia ny fantaniko faharoa koa zay zany le voalohany maina reo olona reo no manaiky an'izay fanakejany le goro zay ny secte monina ry Johnny Hallyday en Japon oui dia misy anankiray koa fantako maina ary tsika olona afaka kanefa malaky ny fanapahany fahefana lehibe sotra tompoko le resaka goro moa zany dia araky ny resahantsika teo iny hoe ainy tsara zany le miaino a ainy tsara le mandangolango a ainy tsara le manitona an'le olona dia resy lahatra le olona resy lahatra tanteraka le olona ka amin'izay fahaizany mandresy lahatra azy zay a raha ataontsika amin'ny teny français dia le olona voageja tratran'le ataontsika hoe idéalisation indraindrainy le olona ao an-tsainy eo zay le ataontsika hoe tratran'le domination zany izy a anazy dia lasa fanana an'le olona izy a dia lasa tsy mahay mandany ininina tsony izy a zay ny mahatonga an'iny andriamanitra kely izy izy ianao marina mihitsy zay satria ampiasain'le olona hanome zay zavatra tadiaviny araka iny lazaintsika io ary zay le fijalian'le olona zay satria lasa fitaovana le olona zany a anome amin'ny voalohany ange le olona tsy mieritreritra hoe za ty nge zao ka ho ampiasain'ny olona io fa mieritreritra fa mitady fanampiana izy amin'le zavatra banga amin'ny fiainana zavatra tsy mety eo amin'ny fiainany dia zay fanindraindrany azy eo an-tsainy zay a zay ny a no mahatonga azy raiky tapisaka dominen'le olona izy a tsy afaka manatsafidy tsony zay moa zany fanontaniana voalohany dia le fanontaniana faharoa moa le
ka le olona manaiky satria zao efa tsy manana n'le safiditsony izy fa very le ataontsika hoe ataontsika amin'ny teny frantsay capacité de discernement la hoe rehefa aizana mamakafaka hoe mety sa tsy mety ty very iny resy lahatra ao andohany ao izy zay le ataontsika hoe le goroa manana le fahaizana mandresy lahatra mahery vaika ohatr'izay le izy zany dia lasa hoe sarotra dia sarotra ny ilan'le olona araka ny teneniko ataonao hoe rehefa tratra le olona dozy izy hoe ny varavarana ny ao izy mivoa ko maninona izy ny tsy mivoaka raha ataonareo hoe secte zay nahoana izy ny tsy mivoaka nefa varavarana e tsy misy mihidy satria raikitra voafatotra ao andohanao ao zay le fanaketsany zay dina moa le zay ry zanakoroka fa le izy ange zao e ny tena fiangonana ho izy teo dia manaja fahafahana ino ataonareo hoe libre arbitre i libre arbitre iny ampianara vao tena fiangonana tsy mangeja manary libre arbitre fa zao nefa sarotra miaina amin'io ngonongonona izy ampianarinao satria mahazo mamaly dia mamaly valy tokoatra dia tsy mety afa-po dia manandrakandrina ry dia any ianao nodizina nomena fahafahana ianao tato na ampianarina tsara ianao tato ary nomeko fahalalana tsara ianao mba hivelaranao fa fo inona koa nyreraka mahita an'le ty eto dia ndana arako zay ne ny olana amin'le izy le libre arbitre tsy zakany olo libre arbitre ange naboana damasieve libre arbitre ça veut dire que tu peux dire non oui manana volonté anao manana conscience ianao safidy manao enina tsy libre arbitre i libre arbitre iny zavatra sarotra tsara indrindra nefa rehefa tsy voatahirinao dia mivilana ianao satria zay ny zavatra napetraka andriamanitra voalohany tamin'ny olona mampiavaka azy amin'ny biby dia ny libre arbitre afaka dira je suis ny olombelona ihany afaka manao je suis fa ny biby rehetra tsy afaka manao an'izany i je suis le mivadika ego dia miaraka amin'le sur moi dia lasy ianao misaotra betsaka amin'le famelabelarana zava-dehibe amin'ny toem-piainantsika amin'izao Elio Rakotomanana mpikaroka mpampianatra misehatra amin'ny atao hoe hay olona na hoe anthropologie toizako le fanontana teo aloha resaka secte ny anthropologue nany hoe mpisehatra amin'ny hay olona anisan'ny nanao fanadihadiana lala tamin'izio tany Afrika fantatrasika sy zany hoe pasteur Michael arisme gibangisme be dibe zany hatramin'ny monina resana teo tany Japon be dibe tao anatin'ny famelabelarana isan'ireo namono tena amin'ny marobe fanontaniako voalohany indrindra dia zao voateny teo hoe misy ny marefo le olona marefo manao ahoana ny voasariky ny secte aloha voalohany indrindra satria misy tonga hatrany amin'ilay famonotena amin'ny ankapihany misy moa le voagnina le hoe hoano mibozaka ngamba nahita ny dolo dia nihinana dolo ny rehetrarehetra mariny hoe mafy le fandeha médecin fa hoe olona marefo ao manao ahoana ny tonga hatrany amin'izay toy an'izay fanontaniana izay teo anatin'le fanazavana ny misy hoe misy tena tsy mahatsiaro tena mihitsy manao an'izay tony atao misy mahatsiaro tena ihany raha isiko amin'le resaka fitsaboana amin'izay ohatra hoe raha aman-drendray zanandray tao anatin'le secte tsy mahatsiaro tena le zaza dia nety notsaboana nisy indray olona ray tao anatin'le secte ihany fa manomboka matsiarotsiaro ohatra ny tsy mety izy zany ohatra ny hafahafa fa vavoaketsy dia tonga ihany dia le fanontaniana zany amin'izay fotoan'izay ireo karazan'olona roa ireo indray tsy mahatsiaro tena ray ho atsiarotsiaro fa te hiala fa tsy avaka mitovy ve ny fitsaboana anazy araka le voalaza teo rehetrarehetra ahoana fandehan'izay misaotra tompoko jerevantsika aloha zany le olona atao hoe marefo ninona ny marefo dia efa inona zavaiko teo iny hoe ny tanora amin'ny ankapobeny dia atao hoe marefo zany hoe le tanora mbola azo repirebena mbola azo andangandangiana mbola tsy mahatakatra le hevitra ambadika fa mbola le mahitsy raha ohatra ny hoe ataontsika hoe adolescente reny zany no resantsika mbola tsy mahatakatra hoe ao ambadika io ny ka misy an'izao sy avao mety ho ampiasaina ianao dia le olona atao hoe marefo koa le olona mandalo ao anatin'ny fahasairana-tsaina ohatra hoe olona vavy maty zanaka na maty vady na maty ray aman-dreny maty zany le ataontsika hoe toanao ara-tsaina marefo ianao amin'izay olona ao anatin'ny fahasairanana veriasa
tsy anam-bola ianao zany dia efa miverinao tsainao dolidolo ny karazam-pahoriana mety isao raha vao tsy mandray karama ianao marefy ianao amin'izay fotoana izay tsy afa-panadinana ohatra tanjonao mihitsy zany vo dia inona indray dia hoaiza indray dia tsy afa-panadinana zany dia ohatrany hoe menjero alohanao daholo zany ny farandro zay zany ny marefy zany hoe le olona tsy manana ntsony an'le fahatokisa-tena ao anatiny ao izy a entiny miady amin'ny fiainana tsy manana an'le tentsika hoe énergie psychique hoe expérience ihany iny toizako ny fiainako andeha indray aloha na saraka raha tsy maninona fa lalovako aloha ty fiainana sarotro ty a fa mbola iovy io fiainana io mbola tsy manana an'izay heritsainy zay izy zay le atao hoe marefo le hoe ahoana ny fanampiana ny olona le mbola misalasala le mahatsiaro hoe ohatra mivoana izy zany ohatra diso ihany azany sy le olona mizingizina amin'ny heviny hoe tsy diso mihitsy aka nareo ny diso nareo ny tsy mahalala nin'inona moramora kokoa ny manampy ilay olona efa manomboka mahatsiaro tena ary tohanana izy ampiana tsikelikely izy amin'le balance décisionnelle natoroko iny atsiaro tena bebe kokoa fa tsy hainao no hanova azy fa izy ihany fanontaniana fampieritraretana zany no entina amena hevitra izy tohanana izy alalinina hoe inona moa ny tena antony inona ny banga ao an-tsainy inona ny tadiaviny ka nahatonga azy voasaringitra tany anatin'ireny secte reny fa aza atao ny zavatra tsy atao dia ny tonga dia ny manaratin'ny secte tonga dia diso ianao raha vao ataonao hoe ratsy iny zao ny haino ataony iny tsy mety izay satria ny saina efa voasingitry le ary hoe ny anay ny marina misy anakiroa mizara zany ao an-tsainao le hevitrao ianao manao hoe ianao marina ny ary manao hoe ny any ny marina izy eo ampovoany dia tsy fatantsony hoe izy manamarina ny anao le lazainao sa le lazai ny ary dia izay ny tsy anaratsiana n'le ary fa taritina kosa izy hieritreritra inona daholo ny fahavoazana nahazo anao tamin'ny fiainanao hatraminao nakany manao ahoana ny fandaminanao ny fotoananao isaky ninona ianao zany ny makany dia taritina hoe bebe ihany zany fotoana laninao tany zany a azonao taritina tsikelikely zany ny sainy ny heritreritra ampiny izy heritreritra fa ianao tsy manao ohatra n'le ataon'le any amin'ny secte hoe aratsiana ny an'le aty tsy manao an'izay ianao fa manampy azy ianao heritreritra zay fanampiana azy heritreritra zay no manampy azy iova hoe inona moa zany mba fahitanao ny fiainanao raha ataontsika hoe afaka roa taona ianao ka mbola any foana ianao zany dia manao na ny fahitan'ny fiainanao dia avy alao izy tantara eo hoe ohatrohatran'izao ny fahitako ny fiaina tao ohatra ny bilany tokoa ny fotoanako tao ohatra ny tsy afaka be dia be zany zavatra overy amin'ny fiainako zany raha ohatra ka mbola hanohy ihany izy ihany zany ny heritreritra tamin'ny alalan'ny fanontanianao zay zany le izy le olona miziriziry amin'ny heviny ny tena sarotra ny manampy azy amin'ny voalohany izy dia tohanana fotsiny atao fotsiny hanampiana azy mba tsy zay le ataontsika hoe arovana izy mba tsy ho simba ny manodidina azy hoe raha hoany ary ianao mba alao ny ankizy araka aminay aza taritina any nisy ny fiangonana atao ataontsika hoe dérive secteur zany atao a France atao tamin'izany fotoana zany tany amin'ny ataontsika hoe 92 93 tany le olona mpiangonao asiany tsy maintsy manasa olona le manasa olona manao cellule de prière zay ny fetim-boany zay cellule de prière ny atokantrano dia ao amin'natin'iny cellule de prière iny misy sakafo be dibe tsara fa na daholo izy eo dia tena raikitra ianao mahafinaritra be zany iverina amin'ny herinandro mbola tonga avy tongavandray mitapabolana dia anontanontaniana ianao inona manahirana anao dia iny ianao fa roboka milaza zavatra lazainao dia ozy izy hoe andao iara iangona aminay ary amin'ny lahady fa amin'ny ary misy fiangonana izy tsy manana fiangonana ohatra nytony fa karazana espace reny azy nofany dia tonga ao anao gaga be anao fa tanora be dibe dibe mihitsy ny ao ary tanora falifaly be mekano tsara be mandindy izy le tovitovy amin'ny église évangélique reny zany fa saingy izao ny olona tsirairay avy zay nanasanao dia iny nitarika anao sikelikely andao ary hiara vavaka aminay dia andao ary araka ianatra soratra masina aminay dia eo amin'izay anao manomboka resin lahatra amin'le baptême par immersion tsoboka dia eo amin'izay anao disony amin'izay le kanenareo teo ambony loka dia aratsiany tsikelikely amin'izay le any amin'ny anankiray ny fitadiavan'ny olona eny ambaravarany faculté fanao ana moa no eny ambaravarany faculté any aloha misy tanora ary matetika ny tanora
le tanora somary marefidrefy satria rehefa manompoka afaka baky reny moa akoatran'izay koa futur cadre inona ny dika izay hanam-bola izy rehefa avy eo zavatra akolakolaka misy zavatra akolakolaka daholo zany any ambadimbadika any le zavatra hita maso eo le zavatra ataony ao anatin'le fiangonana dia tena ozy izy mahafinaritra be zany culte zany fa ny zavatra tsy fantatra ao misy groupe io rehefa mivoaka avy eo manana groupe izy any ny fampiasana azy misy an'izany hoe eto ty daholo ny bulletin de paix anareo fa ho calculena ny dimy le ampafoloka reny ainy mihitsy ny fomba antonany ny vola kely ny mpianatra avy any anaty poketrany izy tsy manao hoe mandoava vola ianareo fa ohatra n'izao ny fanaovany azy ohatra efa vita ny rakitra dia mbola ozy izy hoe fantatrareo moa ny magy aza ozy izy avy any atsinanana tsy kristianina nanapa-kevitra anolotra volamena zavamanitra vatsoa an'ny jesosy ianao ve kristianina dia tsy mba mafoy dia voatohana zay fonao dia manokatra poketra zavatrafatra madinidinika ohatran'izany zany andreseny lahatra dia ao an-tsainao ao zany ianao dia mba falifaly tokoa ianao hoe nanome an' jesosy io fiangonana io ihany be dia be zany ny olona zay miala ao zany zay tady hoe miala mahatsiaro tena hoe be loatra ny vola laniko be loatra ny fotoana laniko izy mihitsy mibaikobaiko an'le olona rehetrarehetra na ny ohatrany hoe safidy ataonao any universitaire tiano anazy ianao zany tsy manana tsony zany ianao fa dia ianao zany ny taritina ohatran'izao tena zava-nisy zany tantaraiko zany fa tsy hoe resak'olona dia misy zany ny olona hoe mitory ray aman-dreny mitory dia tsy ravo zay fa na ravo tsy hoe rava tanteraka moa zany fa izy samy lehibe taony ny ady izy samy folohan-dohany tao ny ady le olona atao zany nanoratra taratasy izy nalefa tamin'ny internet dia nalefa nisaky ny fiangonana dolodolo zany satria na zany hoe ray ny lehibe ohatrany hoe reny toile d'araignée reny zany dia midina zany ny fahefana ny olona am-piangonana rehetrarehetra zany tsy misy hoe za tsy fantatrianina ianao zany misy mahalala dia misy olona mitazona anao dia iny olona iny misy mitazona azy zany hoe tsy misy olona mandehandeha fotsiny zany hoe am-piangonanao fa fantatry olona daholo zany ny fiainanao ray manontolo inona ny asany otrinona ny volany iza ny fianakaviany iza ny olona mandelingely azy amin'ny fiainany ka tsy mamela azy ho ty am-piangonana na ravo azo dia izy samy izy tao ihany ny adiny lehibe tany ary nazavain'le olona hoe mandro ve ny saitsika ny fiainantsika mety milamina tsara ny qualité de vie atsika mety tsara ary manao ao ny reto olona entitsika ampijaliantsika zay no nampieritreritra ny olona hoe to diso to mivoana tokoa izy zany dia ny tiako lazaina amin'izany zany dia izao hoe rehefa mafy le fanagejana ela dia ela le olona vao mahatsiaro tena hoe voa dia ela ohatran'izay koa ny fitsaboana azy izay no mahasamy hafan'izay zao raha tompo le tsy mitovy ny fitraitement ataonao zany amin'le olona tonga saina misy tonga saina fa tsy afaka le izy iny zany efa misy an'le hoe tonga saina le anankiray mbola tsy tonga saina mihitsy tena mbola manao ABCD anao tsy mitovy satria le olona mankano reo mifangejana reo ny misy besoin mahatonga azy ihany izy efa marefo fa misy besoin koa faharoa inareo malala hoe besoin zay ataovanareo azy na masolovina efa misy théorie hafa za ile bazika iny natadavin'le olona mankamy jerenao iny natadavin'le olona mankamy nisy rehefa ankety anankiray nataoko zany le olona anatin'ny fiangonana io mizara roa fotsiny ny sasany sahirana mitady fiakaram-piainana le nyresahany teo fa ny antsasany zay tsy sahirana olona ny korotam-panambadiana daholo na izy mampirafya na izy nisaraka na izy miady mivady roa karazany fotsiny le olona tao zay le hoe misy zavatra banque manque en soi zany iny le karoanao inona le izy na tonga azy nankany io fa ny ankamaroany zany reo zavatra tokatrano ray mahatonga olona lasa misekta dia ny ray le tamatabazany olona misy besoin inona le olona saotra tompo laina andriana sondray be ny fantaniko eto zany dia tsy mikasika amin'le asako andavanandro amaolombelo fa le andraikitro mahakatekista délégué anahy izy dy zany ohatrany tsy de ndrarahiko loatra satria
tsy mivatana ho amiko le olona sady ohatra ny hafahafa be fa naen'le teninao tam'le raha vavy le mpampianatra mpikarika hoe hoadinina aminao ianao sana de ohatrany tonga de miverina tao anatin'ny saiko le raha matoa teo ampitoerana teo a tamin'ny volana juillet zany anatona tany amina izy ny talata ny volon'ondra zany tondra fiangonana ka le niaisiny zany no mivavaka ao amiko ny problème n'io raha matoa io a FGKM zany zareo fa vadika ao amin'ny teniteneko ara-pilazantsara de nisy fotoana izy a narary de rehefa narary izy a manana anada ampiandry ao amin'ny METM de mba niteny tamin'io anadany io n'izy hoe esao a de nesany le anadany izy de ohatra mbola vomaika zany ohatra misy zavatra mananina azy foana de Mety de mba afaka raha za miaino an'izay aloha zao dia zavatra tsapako dia efa mikorotana ny sain'ny lera matoa tsy fantantsony ny marina sy ny diso ao an-tsainao satria manitona azy daholo ny lafiny anankiroa ary zay ilay nazavaintsika teo ny zavatra tena tokony atao aloha dia miaino azy tsy mitsara azy tsy mampifangaro hoe évangélika sy FJKM fa hoe inona ny fijalianao inona ny mahory anao ao an-tsainao dia raha atao ianao mieritreritra hoe tsy avitra ianao averenao amin'ilay teniny dia inona ka ny dikan'izany tsy avitra izany aminao inona ny tena atahoranao amin'izay tsy avitra izay
averina amin'ny foana zany le zavatra teneniny a dia omenao anao ny hevitra omenao anao ny hevitrao hoe ny fahafantarako an'izany hoe avitra sy tsy avitra zany anie tsy ny olombelona no afantatra hoe ianona avitra efa ianona tsy avitra Andriamanitra rery any mahafantatra an'izay dia raha ho anay aloha anay atsotsy psychiatre zay tsy miresaka devoly tsy miresaka devoly zay fa dia miresaka amin'ny lafiny psychologique ihany zay ary zay anisan'ny zavatra hoe mampiady kely ny mpitsabo sy ny mpitondra fivavahana satria indraindray ny mpitondra fivavahana raha vao mahitany hoe mahita fambara kely aretina areti-tsaina dia tonga dia ampidiriny ohatrany hoe devoly zay dia simba nino ny sain'le olona dia tsy mety mihinana fanafody tsony izy kanefa ny ohatrany hoe ny mararika izao dia misy marary an'izany manao an'izany mihitsy dia nampitomboky ny fanafody dia ozy izy hoe ary ohatra tsy hainiko tsony le devoly no nampitomboanao le fanafody izy ihany zany no avela matsapa le zavatra ataony tsy anjarako ny mandresy lahatra azy hoe tsy misy izany devoly zany na misy zany devoly zany tsy anjarako zay manana ny finoana izy tsy anjarako manao an'izay fa ny anjarako dia ny aretiny miain'ny fahoriany manampy azy ivoatra ahitan'le filaminantsaina mbola nisy tantara anankiray ohatra n'izay koa tany Paris zany olona miantso anao hoe le izy zany le olona miantso fa ny tena tiany atao andresy lahatra le antso ataony fa tsy hoe hitady fanampiana avy amiko hoe ianao zany tsy mino ny hoe de saosy manasitrana ianao zany tsy mino hoe misy an'izany atao hoe ina moa tsy filazany azy guérison miraculeuse ozy izy ianao ve tsy mino an'izany zay le ataoko hoe ianao tsy miditra amin'izay resan'izay fa adevitra tsisy faran'izay fa miaino azy ianao le miaino zany tena zava-dehibe fa mba tsy hatonga azy hitantara zavatra fa averenao amin'le fahoriana izy hoe amin'le tsy avitra zany dia ao zany ny fahoriana misy enjehan'ny eritreriny any izy eo andohany eo ary zay ny tena mampijaly azy zay zay zany ny fandehany fa raha hitanao zany hoe misy areti-tsaina efa hafahafa mivaona izy zany tsaratsara kokoa ngamba izy alefa any mpitsabo zay koa zany zavatra ray lehibe zay mahafantatra hoe ty vitako ty tsy vitako fa tsy hoe fikiriko ato ihany ty satria za nianatra za mpiandro dia tokony fikiriko ihany ty fa tsy maintsy vitako ty zay indray aloha mba fantatra hoe atreto ny fetrako ty kosa ngamba tsy anjarako tsony miarabanao tompoko ary misaotra indrindra tamin'ny velakevitra zay natao ny fahatongavana eto ny tenako manokana moa zany dia tsika efa niona transsuisse dia rehefa aveo nefa fanasana avy any Espagne hoe misy an'ity février ty anao dia tonga eto any tenako eto Madagasikara somatsara ihany fa dia faly miaraba ray mbemindrindra misehatra amin'ny tontolo serasera hainao manjery fampianarana amin'ny fandaharan-teny samihafa dia variana tokoa miaino eto dia mijery ny zavatra zarainao tena misaotra indrindra misy fanontana vitsivitsy mety mitatra kely fa teneny any raha lasa lava loatra ohatra ia ny ahy zany tiako anontaniana indray dia ny ao amin'ilay hoe ny fomban-drazana fomba sy ny fomban-drazana mangeja tsy tena io moa tsy tena misy ohatran'le sehatra andrasantsika eto hoe misy goro zany fa mety le fianakaviana sy lay fiarahamonina mihitsy no goro satria zany miaina ino moa le sehatra le toerana le lafidavitra isiarina dia hita mihitsy le izy dia raisiko manomboka hitanisa ray na roa na telo mety fantatsika mety misy amintsika tsy mino an'izy manomboka any amin'ny hoe resaka ohatra hoe fifandraisan-drafozam-bavy sy ny vinatovavy miditra ao amin'ny ankohonana anankiray misy zavatra ao izay raha eto Madagasikara miaina dia ohatrany efa hoe iainana izy dia ohatrany efa mandeha ho asy zany rafozan-doza vinato vanina na ny tantara inona say daholo nresana ohatrany zavatra iny inona nresana zany zavatra mandeha ho asy kanefa rehefa misy fotoana ianao miala dia makany amin'ny firenena hafa reo malagasy any dia mahita ary ohatrany tsy miatra indray rafozan-doza vinato sy vanina fa maninona mamaky soratra masina ianao dia mety antantarany rota sy noms dia ohatrany ary ohatra misy zavatra ohatran'izao dia eo zany zavatra tiana horesahana anankiray dia nanadiady ny tena nanadiady tamina olona ray tena iaran'le izy tena misy olona ray zany tena atao hoe tsara milamina le fianakaviam-badina na nrafozam-bavina ninona
fa izy zany a mamorona foana antony zavatra nanana olana amin'le olona ary tena nisy fotoana tena tratra ny ariary le olana dia tena no anontaniany ny fianakaviana azafady ndao mba hivorytsika zao hoe nisy an'izao izy ary ianao dia manao zao fa maninona mihitsy ny olanao sy ny sisa fa tena zaho izy maiky fa tena mahafinaritra tsara izy fa izao izy zay ozy mibiazina tamin'ny mbola kely tao tokantrano hoe tao amin'ny fianakavianay hoe rehefa te ho tafita dia ny fianakavianao ny raharahinao ka raha manambady ianao rehefa te ho tapaka amin'ny fifandraisanao amin'ny fianakavianao ka vita dia manana fihavanana tsara amin'ny rafozam-bavy sy ny zobavy fa raha vao mety tsara fifandraisanao amin'ireo dia vita arianao ny fianakavianao ka noho izany a ninonina fahaizan'ireo olona dia mila ianao a ohatra miasa mandranitra ady foana nga mitady zay fomba dia zay no nandraisana ohatra anankiray izay hoe ny fifandraisan'lay dia atao zany efa fomba malagasy zany dia ekena fotsiny arahana nefa mety ho azo alamina ihany ka nefa mety misy tombontsovery ihany angamba ao anatiny fa roa manaraka an'izay ihany koa ohatra hoe mialatsiny amintsika mety tsy resy lahatra daholo tsika rehetra hoe ohatra hoe famadihana misy olona mamadika misy tsy mamadika tsy hiditra amin'le mahatsara sy maharatsy an'le famadihana fa angamba ndra tontolo hoe fijikemy mahafantatra ny fotokevitra ijoroany fijikemy tsy edikevitra iny mazava ny antony mazava ny sotra tsy any loatra ny tikidihana fa any amin'le hoe tsy maintsy mandeha mamadika mialatsiny zany misy mpanampy ohatra ao an-trano aloha hijanona any ny karamako amin'ity volany ity ena tsy manao zany fa atambaro dia horaisiko a rehefa hiala sasatra eo amin'ny faraparany volana jona hoe angataka 2 volana eo ray volana andeha hamadika zay dia dia atao inona daholo le vola karamanao anaty tena misy ohatra zao vola tsy maintsy enjehana dia raha ohatra moa zany misy fotoana hoe tsy tratranao io vola io fa mbana tena dia tantaraina le fahasahiranam-be geja koa zay amiko a ohatra ray amin'ilay fomba maromaro lay fomba fa tsy mitena hoe le fomba ny ratsy fa eo amin'le geja ao anatiny tiako ambara hoe ahoana no atao a dokotera raha ohatra ka sendra misy olona ao anatin' reny iza no enjehana hosarahana fianakaviana izy eny ohatra vitsivitsy ty ohatra ray farany angambany amin'le tany saiko misy mpiara-miasa amiko amin'ny toeram-piasako dia mandeha be mihitsy ny fiainan'io lehilahy nandita mihitsy nefa nanambady vity fiarakodina nandeha nisy ohatrany dia mandeha dia ny olona izy zany fantatra fa tsy aveto tanàna eto izy avy ny faritra lavidavitra dia ny olona rehetra zany rehefa tonga fialatsasatra dia andeha kelo any aminay any zay le any aminay io zany amin'ny faritany misy azy zany dia io tsy narinarotro ny avy any ananina nefa tsy mba makamitsy za tsy makantsony izy efa eto a ary anao fasany eto a gaga be mihitsy zay rehetra fa dia mba tantara hoe fa maninona eto anao vasiny eto satria ny any aminay ozy a dia misy miteny hoe misy hoaniny anankiray tokony isy hanina anankiroa raha ianao a tafita amin'ny zavatra ataonao io tokony tafita daholo koa reo olona manodidina anao reo fa tsy misy tafita rery zany rehefa miletika dia miara miletika daholo zay moa le éducation collective angambany dia zaho izy natsapa fa raha za vao tonga taty dia nandeha tamin'ny fianarako koa nandeha amin'ny asa koa nataoko lisitra ho izy tena tsy tafavoaka tsy ho avitra tsony a dia tena niataka izy zany mety misy fahadsony mety misy fahamarinany fa dia zay le geja daholo amin'le tontolo ny endriky ny fiarahamonina ahoana no hiatrehana izay hoe ny fiarahamonina mihitsy ny fianakaviana tapahana ahoana moa zany izy sy ny fianakaviana ve tsy aongana tsy fianakaviana tsony raha izy sy ny fiarahamonina raha izy sy ny firenena mihitsy a dia ty resaka rety no nitahotra dia ataoko ankolakolaka pikabary izy eko are tompoko ataoko ankolakolaka ty resaka ray ty ny mpanao politika ny politika koa mety managetsa ary tena misy ny fanagejana ahoana no ialana amin'izany resantsika teo fa ohatra tsy nadiratsika lalina izy nadiratsika lala ny politika satria manahirana manahirana hitanao zay nanao zany matahotra fa te hiteny zany dokotera hoe lay geja ave amin'le lafiny politika reo rehetra eo misy anaran-javatra ray ny foro tsy haiko aloha tena nisy le izy na ny foron'ny namana hoe be manaiky le olona rehetra voageja volon'ilay fanaratsy sa aretina saina atao hoe be manaiky dia ivoany be manaiky io ny olona tena fa voany be manaiky io tena ianao indray ny diso miresaka aminy dia zay moa zany le zavatra tena tiana horesana fa dia misaotra ndrinao dokotera fanontaniana be diabe fa fotoana mivofetra mbola maromaro fa fitiniko le fanontaniana be diabe a ao anatin'izay rehetrarehetra ny tantaraina zay dia misy ny ataontsika hoe geja-tsaina zany hoe le fiainan'le olona hatramina kely azy a nitaizana azy a dia hoe fomban-drazana
mpianakaviana zay moa tena mamalagasy atsika zay fomban-drazana sy mpianakaviana zay fa tsy tsika rery manao an'io a fa ny any amin'ny afrikana rehetra any dia manao an'io daholy feziko amin'ny ohatra anankiray le tsika manana havana any an-dafy dia le mieritreritra hoe le olona havana any an-dafy a misy raha vao tonga any izy zany fa ny afrikana moa no tena be dia be tratra an'le izy amin'le hoe mandeha miampita dia amidy daholo ny fananana atao izay atafitan'iny olona ray iny mba le olona ray iny a navitra ny fianakaviana ray manontolo dia izay ny tena mahatonga an'le izy ary le izy misy filatantaran'zareo azy tsy hoe kory hoe ty ary ny vola dia andana mandeha manao fomba be dia be mihitsy ny ao an-tanàna mba atafitan'iny olona ray iny le izy andeha hamakivaky ny ranomasina sy iny efitra be dia be iny zany hoe tsy fantatra nao fatinao velona dia izay le mahatonga azy tonga any izy a manao zay fomba rehetra hijanonany any voalohany indrindra aloha tsy ody satria be dia be nitrosa namidy daholo ny lova sy ny rehetrarehetra rehefa avy eo tonga any izy a mbola tratra an'le hoe tsy maintsy manampy le olona ampiana nefa vahoaka zay zany anisan'ny zavatra ohatrany hoe le toe-tsain'le olona mihitsy zany a no voageja ary tsy afakao zay satria ianao a fijaliana le izy ho an'ny olona any ny aty manantena ny any tsy manana mena misy nge ny olona any mamono tena rehefa manao ohatran'izay rehefa tratran'le hoe tsy maintsy mody ianao dia misy mamono tena satria hoe mazevatra loatra le geja miandry ary an-tanàna hoe resy ianao ve no ody nefa ianao nanaovana ny rehetrarehetra mba hamonjy ny vahoaka fa izy kosa aloha zay tafita kosa aloha mahavita hoe manao école manao an'izao manao zavatra rehetrarehetra ny fiainany any a miafy dia miafy fa le alefa daholo le vola zay le fanagetsahany zay a satria efa nitezaina tao anatin'izay izy hoe mandeha ianao dia manampy tsy mora zay a mora amin'ny aty le hoe nahazo fanampiana fa tsy eritreretiny ao manao ahoana moa fiainan'le mpanampy any zay zany ao anatin'izay tsy hainao zany ny manala an'le hoe fomban-drazana efa hiainana iny fa mba satria ianao intellectuel satria ianao nianatra satria ianao nivoatra dia mba anjaranao kosa ny manitsy hoe aza dia atao daholo reny karaha matelo volana e mba eritrereto koa ny volana manaraka zay zany hoe ampianarina koa zany le olona mba hivoatra fa tsy hoe hijanona amin'le toe-tsaina hoe razana folo no finosona ka dia mitady lamba mena folo zany dia mamono ombidiny mba amboarina ny saina zany hoe tsy misy an'izay fanarena zay hoe fanarenana amboarin'olona zay fa tsy misy lalàna hoe dia io ary fa rehefa manao famadina dia reto ny tsy maintsy atao tsy misy lisitra an'izay fa ny olona ny nanao lisitra azy moramora tao an-tsainy tao zay ny any fahitako azy a tsy afaka hanova fomban-drazana ianao a tsy afaka hanova koa fombana fianakaviana ny fombana fianakaviana miova raha ohatra izy a ka mivoatra ny fiainany ohatra hoe lasa mpiangona le fianakaviana raha ohatra le fianakaviana ataontsika hoe nianatra dia manana toetra hafahafa tsaratsara kokoa le resaka politika moa ataontsika hoe sarosarotra amikany no miteny an'iny satria ao ambadika ny resaka politika iny koa misy tombontsoa maro varotsiny zao ave tsy mba hanao eny ato ohatraohatran'izany le tombontsoa zany nieritreretinao ao fa tsy le olona nge mieritreritra tsy mieritreritra n'izay hoe dia ahoana fireneko e fa hoe inona no aniko androany raha manao an'izay a ohatraohatran'izay ny any fahatsapako azy zay e draslofa misy ty ngamba nylolo ny fifampisarana tsy fantatry ty raha efa voalaza teo a fa alefako ihany aloha volany anarako a ao amin'ny sekoly alahady a sehatra amin'ny resaka fampandrosoana sy fifandraisany iraisam-pirenena ny atompoko ny zavatra mba tiako anontaniana dia zao misy olona tena mahafantatra mihitsy sy fa tratran'izay fanagejana zay dia efa nanao an'le dingana maromaro teo izy dia anapa-kevitra amin'izay izy zany hoe hiala fa izy indray tsy manapa-kevitra hiala fa manapa-kevitra mihitsy izy hijanona ary ohatrany hoe tena antom-pisiny mihitsy le izy voadaroka sy misubirany le violence zany dia tsy androny mihitsy ary rovinandray a no voadaroka rehefa tsy voadaroka izy dia ohatrany hafahafa amin'ny fiainany ahoana moa zany tompoko ny approche a tokony andraisana an-tanana n'izay zavatra izay sotra tompoko ny zavatra tokony ho resahana n'izay olona izay aloha dia fatarina ampahafantarina ho azy hoe resahanao azy hoe inona ny tsapany rehefa voadaroka izy
inona daholo ny hevitra mandalo ao an'eritreriny rehefa voadarika izy matsapa ve izy hoe rariny sy hitsiny zao zavatra iainan'izao ohatran'izay dolo ve ny any amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra sa ny azy rery zany hoe zay fanontaniana zay a no entinao ampieritreritra azy fa aza atao hoe fa maninona anao no manaiky an'izany fa antanio azy hoe inona notsapanao an-tsainao ao rehefa voadarika izy misy ny mbola ataoko tantara anankiray zay tovitovy amin'izay ihany fa milafiny anankiray indray le ramatoa zany a afrikanina le rangahy suisse le ramatoa zany ataontsika hoe nanana fiainana sarotra izy zany a nahitan'le rangahy suisse izy a dia ataontsika hoe lamina ny fiainany le rangahy kosa nefany a olona ataontsika hoe masika mandaka manambany manao zay rasy rehetrarehetra atraminy hoe tadiavo vady amin'ny internet a dia iny tokoa le ramatoa fa mitady dia rehefa ampiteneny le ramatoa hoe inona zany nitsapanao rehefa mitady vady ho an'ny vadinao eo akaikinao eo dia zao no ataony hoe milamindamina kokoa ny tokantranonay rehefa ataoko zay atao rehefa ataoko zay sy ny atao zay zany nieritreretiny hoe tombontsoany hoe mbo tsaratsara fa naamiko izy le rangahy tsy mahay an'izany internet zany a le ramatoa mahay fa le rangahy mibaiko dia le ramatoa eritreretina zany hoe izy no mitady vady an'le rangahy dia hoe io ve tianao tiako dia le ramatoa dia inona zany lazainao azy dia le ramatoa ndray manao hoe alao atao an'izao fa sao dia tsy mety zany dia aiza ho azy zany ny toeranao amin'izay vady ianao amin'izay sa inona ianao amin'izay dia tsy fantatro tsony fa mifantatro fotsiny dia tsy miady zay rehefa avy eo zay zany ny tombontsoa ny tadiaviny zay mampalahelo anie zany voageja le olona afaka ihany moa le ramatoa rehefa avy eo fa 5 tezitra tamiko le rangahy hoe le psychiatre anao iny ihany zao manome hevitra anao zao zay zany le izy a ohatrohatran'izay mifandehany ye heritina andre mialosoa tompoko misaotra betsaka amin'le fanazavana fa tena nazava be le izy ny tena koa zany resaka azo lazaina hoe mpitaiza tanora ihany le any ambanivohitra reny satria ny tena anatin'le fampandrosoana ambanivohitra fa ty ka ty a azo lazaina mpanabe ny tena fa ohatrany hoe tsy mahindry any tena le izy satria ka miatra amin'le zavatra sendran'le hoe efa matetika moa zany dia eto amin'ny ville ka ohatra zao zanakay moa zany tsy Antananarivo fa miany amin'ny province dia misy zanakavana mipetraka ao amin'ny toena ny olana kely zany dia zao hoe approche resaka approche ihany manko ty dia azo zay fanakalotra ekefety ihany tsika ny rehetrarehetra ny tezanatra amin'izay sendra le be mokondoha be reny le tanora be mokondoha fa tamin'ity ndray nitorako ty sendra le ankizy tsy miteny tena hoe tsy miteny zay anaovana anazy tsy miteny le izy io zaza io zany hoe efa eo amin'ny 20 taona eo izy dia azo lazaina hoe zanakavana ihany dia mipetraka ao amin'ny tena 20 taona izy mianatra resaka paramédical zany eto Antananarivo dia hoe ndray mandreny any ambanivohitra dia mengavy mipetraka ao amin'ny tena zavatra tsikaritra zany amin'le izy le izy tsy be resaka dia efa manombotomboka hita mandeha moa zany efa 3 taona 3e année izy zany zao mandritra n'izay fotoana zay izy mipetraka ao amin'ny tena tsy ahita teny mihitsy izy fa izy nateneninao ary izy dia tsy miteny tsy mivolana tsy mamaly tsy be fa maliana tsy taty ariana efa manomboka maime lehibe mihitsy zany dia le manao stage sy ny rehetrarehetra dia asana influencen'le any amin'ny hôpitaly sy ny namany reny dia efa manomboka mikitikidika sigara ao trano fa izy ao trano izy tsy miteny aminay fa sendra hita iny ivelany eny dia hita mifoka sigara dia nyteneniny talohany rehetrarehetra aloha dia efa nyresahana ihany le ka ny tena tiako ny ray aman-dreny hoe io zany tsy fantatra mihitsy aompono fa fantatra fotsiny izy hoe rehefa misy zavatra tsy azokazony dia tsy miteny izy fa dia ohatrany hoe tsy hitan'izay atao sy ny rehetrarehetra dia eo amin'le approche zany nyresahanay izy aloha resahana izy dia mihaino sao mahatsara izy moa ny ankizy amin'izao le rehefa resahana dia le sady mihaino anao izy ny telefôniny eto zara raha mijery anao zany le fiainan'le tanora efa mahazatra iny fa indraindray ny sasany tsy mahataty ohatra le olona tsy niaina tamin'le tanora tsy mahataty an'izay zavatra zay ka le fanontaniana tiako apetraka zany ahoana zany ny tena fanaovana le approche amin'le ankizy tsy miteny
ny olona anankiray koa makony izy koa anatin'le sehatra ny fitsaboana de ohatrany hoe manahirana be le resahana izy de ohatrany tonga de manao fihetsika hoe zange ao anatin'ny ohatrany izy tsy miteny a fa tsapanao fotsiny hoe za ao anatin'le fitsaboana ohatran'le fihetsika de fantatra hoe aza tenenina zany fa zavatra efa fantatro misy fotoana koa izy hoe marary ohatra sao de mba tsara mihinana any fanafody sy hoe efa ninona fanafody mba manora anao de efa ninona fanafody ohatran'izao zay fotsiny voa de tsisy zavatra tsisy resaka après an'izay ka le tena hoe mbola tsy niainana zany le hoe miresaka amin'ny olona be tsy miteny le fomba firesahana aminy zany mba fanakalotra ikefa mba dio sotra tompoko reny le olona tsy be teny reny a de misy zavatra be deabe misy miteny be deabe ao anatiny ao misy loha le tsy miteny a fa zay nitoetrany zany hoe avy any amin'ny fahazazany loha voalohany indrindra mety hoe tsy mba namena fitenenana izy tany amin'ny fiainany tany amin'ny fahazazany tany a nanomboka tany amin'ny fitezana zany voalohany indrindra tsy mba misy manontany azy tsy mba misy miresadresaka aminy de lasa fahazarana amin'ny tenany zany hoe tsy miteny raha tsy misy zava-dehibe teo resahany tokony ho resahana de misy koa le olona manana toetra matahotra zany hoe olona nambanimbaniny izy tany hoe zay indray fa hiteniteny foana de lasa izy nolaza hoe za zany tsy afaka miteny tsony lasa fahazarana zany hoe le tsy miteny fa misy koa ny tsy miteny aretina riny le tena ratsy iny le tsy miteny a vokatry ny aretina misy zany karazana aretitsaina zay manomboka am'le hoe mutisme zany hoe tsy miteny le olona na mitokatokana le olona tsy hoe tsy manana kambary izy olona manana ressource le olona matoa mianatra paramède 3e année vitany zany ny fianarana azony tsara zany zay zavatra atao any ampianarana matoa izy a tafiditra 3e année fa saingy le miresaka zany ny tsy hainy ka ianao zany te hanampy azy a nefa izy tsy mitateny nininina aminao hoe ampiana de ahoana moa zany ny fomba nieritreretinao hoe anampiana azy le sigara ve zany ny manahirana anao zay zany le izy raha le sigara zany manahirana anao manahirana azy ve le sigara manahirana anao le izy fa manahirana azy ve ty micro alatsiny ia le fianakaviana mako zany tsy de olona tsy eo anatin'le hoe misotro toka sy mifoka sigara izy ianao zany matsapa hoe azo lazaina hoe nyeo mivoana am'le fianakaviana le zavatra le toetrany zany de iny le sarotra be satria misy tonga de misy tonga le fianakaviana hoe tsy ao tsika tsy nitezana tam'zany mifoka sigara sy ny rehetrarehetra ny tena ndray efa mahatsapa ihany hoe efa anatin'le fatandroany izy a tsy fantatro efa nyresahana ihany izy ka izy zany zay toetran'izay manko ny tena atahorako sao de vo mainka voageja amin'ny zavatra hafa indray rehefa aveo satria izy tsy mahataty hoe le misy fotoana nyresahana ihany izy de le hoe le samy any amin'ny hôpitaly zany de le influencen'le akizy izy de lasa mifoka sigara ho azy a ohatrany hoe tsy vokatry ny fony le izy de zay zany de mahatahotra voataritarika mety teraka zavatra lehibebe kokoa no zay izy any arina any zay zany le tena tahotra am'le izy fa le hoe izy efa lehibe ny izy tanora izy efa 20 taona mahery tsy voateny tsy azonao tenenina tsiny hoe ianao za mifoka sigara fa le toetran'le psychologie tsy fantatro le comportement hoe mety tsy vitan'izay sigara zay fotsiny izy fa mety hosendrale ataontsika hoe izy any lehibe tsy miteny a any arina any izy koa izy mety hosendra vehivavy araka le teninao teo mialatsiny hoe olona tena hoe contraire be amin'ny toetrany mety toetrany de hoe manahoana mety hafaran'le izy sotra tompoko azoko tsara mihitsy ny tianao tenenina zany hoe le izy mivoana zany ny atahoranao a sy ny fivoarany amin'ny fiainany hoe aiary tena ve ty olona ty a sa marefo ny mahatonga azy tsy miteny sarotra ihany ny manampy ny olona tsy miteny satria izy araka ny teneniko anao hoe mila fantaniana be deabe misy zavatra be deabe antaniana vo mahafantatra ianao hoe inona ny antony tsy hitenenany tsy miteny ve izy ao an-trano fa miteny izy any ampianarana mananamana ve izy sa olona mitokatokana zavatra be deabe zany ny tokony hofantarina azahoana manampy azy fa raha ohatra izy mpiasa amin'ny fahasalamana zany a tsy afaka ny tsy hiteny zany izy satria miteny izy any amin'ny asany misy zavatra be deabe ny resaka fahasalamana tsy voatery hoe koa raha manao pansement foana fa tsy maintsy misy zavatra anontaniany dokotera hoe tantarao ty de izy anjaran'izay manao an'izay ka zay ny ataoko hoe mety le toetrany mihitsy hoe
zava-dehibe ihany resako zay ka sarotra aminao no manao hoe mba miteneny tsy afaka anao an'izay mihitsy ianao fa fotsiny hoe ajaina izy ajaina ny safidiny mety safidiny eny le tsy tahiteny dia tsy azonao terena izy fa misokatra tsy kelikely eo ihany zay any amin'ny expérience professionnelle any zay a tsy maintsy hisokatra satria tsy afaka iondrika tsy hiteny ninninona nefa izy olona manana andraikitra ao amin'ny asany tsy afaka anao an'izay izy fa misy kanefany misy tratran'izany a izy indray olona tany amin'ny justisy dia tena niala le olona satria nanaovan'ny procureur taratasy hoe tsy natao an'ity olona ity ty asy ity nefa le olona navita amin'ny fianarana hatramin'ny farany zay eny ary mirosotsika maraparana satria dokotera mbola eo ihany afaka maka numéro-ny téléphone nareo le cas particulier indrindra fa ny mila fitsaboana afaka maka le fa sara le efatra farany roa farany roa sisa salama tompoka Bruce mpiangona ato Michapelle nina za zany mety misy olo tena tanora satria mpiara-miasa amin'ny tanora betsaka zay dia matetika rehefa fitaina maraina ny asa dia miresaka de tout et de rien rehefa après midi dia matetika resaka ao ampiasana hoe rehefa inona tokony anatina psycho dia rehefa inona ny lazaina fa misy devoly dia satria misy olona hoe na misy devoly ary izy tsy voatery le midarodaroka reny fa nefa mety koa adala mihitsy izy ao anatiny ao dia sarotra be amin'ny tena moa maly an'izay satria samy olona tsy nianatra an'le izy dia alao hoe satria misy an'ity enregistrement ty dia tonga dia alefako amin'zareo ty dia aloka ianareo mamaly an'le izy zay le fanontany mankasitraka tompo le hoe araka ny teneniko teo hoe le resaka hoe misy devoly sa tsisy devoly a tsy anjaran'ny psychiatre no milaza amin'izay fa kosa hoe inona ny fambara naretina zay misoratra amin'ny boky rehetrarehetra ran'izao tontolo izao inona ny fambara aretina miseho ka mahatonga an'le olona hieritreritra azy hoe misy devoly izy ohatra mitebiteby ve izy tsy matory ve izy lasa foana ve ny sainy misy zavatra miverimberina miodikodina ve eo andohany eo ohatra hoe misy hevitra miverimberina foana zany mampatahotra azy manofo ratsy foana ve izy zany rehetrarehetra zany a fambarana aretina ny tsy miteny fambarana aretina zany ny tsy mahita tory mandritra ny alina zany fambarana aretina zany tsy afaka hiteny aho hoe devoly zay fa amin'ny anarako azy dia fambarana aretina zay rehefa maninona ny manatina psychologue dia rehefa maninona manatina psychiatre azavaiko samy mahasamihafa azy raha ihany ny azavaiko fa manjary raha azavaiko ny roa dia manjary fangaro ao-tsainao dia vaovao koa zay tsy tadidy ny psychiatre dia dokotera izy ny andra dokotera izy dia rehefa avao izy nandalina ny momba ny psychologie sy momba ny ao an-tsaina rehetrarehetra zay zany ny mahasamihafa azy ny olona manatona ny psychiatre zany samy mitsabo ara-tsaina ny psychiatre sy ny psychologue fa ny makany amin'ny psychiatre amin'ny mahadokotera azy manome fanafody fa ny psychologue tsy mahazo manome fanafody satria tsy dokotera zay zany le fambarana aretina zany no jerevana ahafantarana hoe fetim-boana aretina ity sa tena efa ao anatin'ny aretina le olona za amin'izay tsy miresaka devoly mihitsy resaka devoly apetrako amin'ny paster eny tsotra kely le izy rehefa mizavatra tsy azo ny atona natonona mpiandry mihitsy moa tsy azon'ny olona ny ray démonie na devoly ny ray zany fampahirezana fotsiny zay mahasa sy fampahirezana azy mila fampahirezana le olona dia afaka miatrika ny fiainana izy afaka miatrika ny aretina izy iny afaka tohizany ray ana amin'ny fitsaboana any sy ny sisa ny démonie ny tsotra démonie zany raha vao démonie ny ao tsy maintsy afaka ny mpiandry satria raha tsy afaka iny ianao mitapy zay fotsiny zay ny afantaranao démonie na izy afaka na ianao mitapy ka rehefa mankana mpiandry ianao zany mbola misy zavatra manorosory anao fa tsy démonie tsony fa mandana amin'ny dokotera hafa satria ny démonie dia tsy maintsy miala raha tsy miala iny dia ianao ny mitapy zay ny ampahafantaran'le ankizy manaraka an'izao hoe matoa tsy miala le démonie ianao efa mitapy fa matoa anao mbola misy zavatra manitikitika efa tsy démonie tsony zay fa mahereza mandana ndray miala voly mandana mijery zavatra hafa fa efa tsy démonie tsony iny fa za manaiky hoe ny tavelo io ny démonie tsy maintsy miala rehefa roan'ny mpiandry satria raha tsy miala iny mitapy ianao jereo tsara soratra masina
fa dia amin'ny faraky nina nasoran'ny mpianatra afaka foana io fa matombola misy zavatra hafa tonga amin'le resantsika eto indray hoe efa tony io tokony psykôloga tokony mba mankany ianao pastera sy ny sasany toro-hevitra indray nylainao efa tsy dia minitsony io fa ianao zany rany mampiditra n'le devoly avy eo satria efa nyroany iny a dia efa lasany izy teo fa zavatra hafa indray natongonao amin'le izy zay fotsy mampiavaka an'io dia minitsy maintsy miala matombola misy zavatra tavela tsy dia minitsony a fa miezaka zany ianao a mitady olo-kafa indray dia zay le resantsika eto zany saotra tompo miaraba tompoko mialina anarako a ny fanontaniako dia misy le olona atao hoe overthinker na hoe mieritreritra be loatra dia ahoana ny zavatra atao mba hamehezana an'izay satria no le hoe mieritreritra be loatra izay dia lasa miteraka sakana be le izy hoe sahirana ianao mandray fanapa-kevitra stressé matetika dia ohatrohatr'izay le izy satra tompo zay le hoe mieritreritra matetika zay a zay natao hoe rumination mentale zany hoe ohatran'ireny omby mamadikioto reny averiny dia averiny dia averiny fa raha ohatrany hoe any amin'ny lafin'ny fitsaboana zany a ny anontaniana azy hoe inona le eritreritra inona zany ataoko amin'ny teny frantsay inona le pensée dominante le zavatra miverimberina ao an-tsainao zay hoe mba tenenao hoe zay dia hoy izy hoe ohatra zany hoe mieritreritra foana izy zany hoe olona ohatrany hoe olona tiany dia ino ny bahatsainao andohany eo vonfo izy izy dia fao andohako ao tontolon'andro izy dia ao andohako ao andeha tory a dia ao andohako ao zany hoe efa lasa tsy maintsy miteny frantsay lasa obsession mihitsy zany le izy misy zany karazan'olona misy zany a le olona fambarana retina ny anankiray ny olona ao anatin'ny fijaliana aloha voalohany indrindra dia tratran'izay verimberina andohanao foana iny tsy afaka iny tsy mba manana toerana tsy mba manana ataontsika hoe espace mental tsy misy eritreritra kely ntsony hoanina zavatra hafa fa iny foana dia hitanao le olona hoe mijaly iny ny resahany makary izy dia mitantarana iny makaty izy dia mitantarana iny atory izy dia mitantarana iny iny no mibahatoerana mety a fambarana retina koa zay fetim-boana dépression zany a na fetim-boana ataontsika hoe aretin'ny tebiteby sy ny tahotra fa raha ho anay zany a dia asiana faritany tsara hoe inona daholo le eritreritra mibahatoerana ao any eritreritra ao dia fantaniana be dia be dia be dia be a mamakafaka ny fiainany a zay ianao vo afaka manampy azy fa tsy vitany fotsiny hoe ajanony any zany tsy mety zay tsy miala tao mihitsy zay ohatrany hoe asianao rano ato dia tanao ny hoe androany tontolo ny tazonao tsy voatazonao iny fa tsy maintsy misy miala foana dia ohatran'izay ny ao any eritreritra ao ao a tsy voafehinao le eritreritra ao fa misy eritreritra mandeha any foana fa ampianarina le olona raha ohatrany amin'ny ataoko teny frantsay a axe thérapeutique misy karazana psychothérapie telingeda be a dia ny anankiray amin'izay no ataoko zany hoe misy fampianarana le izy atao hoe thérapie cognitive comportementale ny ataoko zany raha ohatrany a dia hoy za mantsy aho zany tsy zany namorona azy a fa zany nampianarina hoe manaova fotoana amin'ny tenanao hoe mahazo mieritreritra n'iny olona iny a fa adiny ray maraina dia adiny ray arivo dia ao anelanelan'izay a fehezitry ny tenako tsy mahazo a ampianarina izy zany amena règle de vie sarotra be aminazy zay a fa atao hoe zay zany ny fomba fitsaboana azy zay tsika mbola tsy miresaka fanafody zao a fa rehefa hitany hoe ainao ve no nanao azy sa tsy hainao raha tsy hainy indray zay dia zao nanaovana azy mangala taratasy raha vao tonga le eritreritra dia soraty na soratinao inarivo ary iny dia soraty dia rehefa visaka ianao a dia vakio dia avelao amin'izay raha mbola miverina le eritreritra dia ataovy hoe efa nysoratako izay ohatran'izay zany ny ampianarana an'le olona teny zany mihitsy ny ampianarana an'le olona izy ihany zany ny ampianarinao azy zao tsy miresaka fanafoditsika zao a fa miresaka teknika ohatran'izany ny ampianarana an'le olona hoe aza resahana amin'olona fa soraty le izy satria ny olona tsy fanaripakonao ka andeha ienonao isan'andro san'andro hoe izao indray visaka ny olona raha andosirany olona ianao raha zay hoe indray fa iresaka an'izay zay indray izy fa andao andositra dia na le olona ny matsiary voailika
fa tsy ary voailika hoe za tokoa ngamba dia izay foana ny fotondresako dia ampianarina zavatra zany le olona omena teknika izy a ivoarany rehefa hainy zay a izy ihany nome antenany hoe aitry marina tokoa zany fa dia zavatra efa nisoratako ato moa dia mbola nisoratako indray mandeha indray ve zay enao Miravadok, ando ao anatin'ny développement RH zany hoe ressources humaines dia miasa amina usine zay 2600 personnes dia ianao zany a métier de contact le asanao dia tsy maintsy mifandray amin'ny olona ao anatin'izay ny impact social resaka traitement de doléance dia ny zavatra hitako a be dia be ny zavatra miseho any anatiny any amin'ny usine any fa tsy samy resaka le olona izany le cause racine tenen'ny dokotera teo amin'le resaka keza hoe fa tsy fatokisa-teny dia izay no tiako teneny ao anatin'izay tsyna misy hoe misy chef ohatra zao a dia matahotra le olona hiteny hoe misy harcèlement sexuel any misy menace any hoe raha vao miteny any amin'ny anina any ianao a dia ataoko an'izao dia lasa matahotra le olona dia lasa voageja zany satria isan'izay le mpangeja amin'ny sehatry ny asa vao hoe manam-pahefana zany le olona dia izay no tiako anotaniana satria mahatanorana koa dia be zay le mifampiresaka dia ohatra hoe amin'ny resaka relation ohatra mety hoe matahotra le ankizy hoe saraka efa misy traitement tsy mety zany hitanao amin'le fifandraisan'le psifa ohatra dia mitantara aminao le olona dia za zany mahatsapa hoe misy zavatra tsy normal le izy a fa matahotra le olona satria tsy mahatoky teny izy hoe merina relation indray ça fait 7 ans qu'on est ensemble je veux pas recommencer dia misy tahotra zany dia izay le ahitako an'izy hoe cause racine an'le izy a tsy fahatokisa-tena dia izay ve dokotera misy fomba na teknika ohatran'le nampianarinao teo hoe hitaizana n'izay fatokisa-tena zay satria io fatokisa-tena io zany confiance en soi no miteraka ny estime de soi atongavanao amin'le mahatsapan'le valeur anao ianao dia raha voazay dia voageja foana ianao dia zay no tiako anontaniana hoe mety misy teknika ve ahafahana mitaizan'izay confiance en soi zay raha izay faharoa koa en tant que RH zany ianao zany saripady be le izy satria zay zavatra ho tenenao an'le olona tonga mitaraina aminao eo a no antoka hoe hiverina hiresaka aminao ve izy ao ariana kely ao na hoe iny koa ny ahitan'ny olona anao avy eo satria zany resaka tamin'ny tovavy izy zany anaty chaîne any avy eo dia en tant que RH hoe zany misy comportement mety hoe conseiller ny dokotera amina ohatra fa ako mizara amin'ny ekipa ihany koa ahafahany mametraka an'izay environnement sain zay mba hoe misy climat de confiance zany entre ny RH sy ny collaborateur dia ny fahatelo farany aloha novaliana le anako anjara mifangaro ato an-tsaiko ato le voalohany indrindra le ankizy vavy le hoe matahotra le tahotra any eny tena mahatonga le olona iovaovany eo an'eritreritra eo matahotra ny overy asa matahotra ny hotsarain'ny olona matahotra ny irery iny ny tena matahotra n'le olona misaraka le hoe alao ihany miafiafety fa sitrany e mba eo aloha izy le matahotra hoe raha hisaraka moa za zany ady zany dia hijaly azy zany dia aleo koa any rehefa samy hijaly any alao mijaly dia eo ihany nefa izy le olona zany ampiana atanjatena hoe tsy maninona mihitsy ny zany irery zany tsy mampatahotra zany tsy faran'ny fiainana zany tsy hoe faran'ny fifandraisana ndika zay farandro ndika zay ampianarina zany le olona hoe tsy maninona mihitsy zay fa raha hainy manao hoe toetrany tsy maninona koa tsy hoe resy ianao raha hoe zany manko anisan'ny zavatra mampijaly ny tanora amin'izao zany tsy fantako moa ny eto fa ny any an-dafy any dia zany mihitsy isan'ny mahabe ny tanora any amin'ny psikiatra le hoe manana sipa daholo ny ankizy afa-tsy zarery dia zany dia efa mampijaly azy tsy avitan'ny fianarana sy dia zay hoe ampianarina izy hoe tsy maninona mihitsy zany irery zany fa aza irotorotoana hoe satria manana daholo ny olona dia tsy maintsy manana zany tsy misy zany tsy maintsy zany a fa ataovy hoe miaraka amin'olona sitrapoko a tiako le olona tia le olona fa tsy hoe tsy maintsy mahita ampianarina izy zany a anaiky ao anatin'ny sainy ao fa misy ny fijaliana fa mety ho tsaratsara kokoa azy ny irery aloha dia mieritreritra izy mamakafaka hoe inona ny tsy napety an'ilay fifandraisana mba tsy hamerenany an'izay tsony raha misy olona hafa indray hitany zay le anankiray le tamin'ilay fanontanianao faharoa indray le resaka harcèlement moral any ampiasana iny moa dia efa zavatra araky ny tenentsika teo iny hoe mpampiasa sy ny mpiasa ny tahotra amin'iny dia le overy asa dia lasa manaiky tsy fidiny dia ampitahorin'le mpampiasa koa ianao rehefa avy eo hoe tsy ameko contrat durée indéterminé ianao tsy ampiakariko ny karamanao esoriko ianao
dia mieritreritra foana ianao hoe dia ahoana zany ny fiainako dia lasa manaiky tsy fidiny kanefa izay indrindra ilay zavatra tsy azo atao fa tokony mirahina zany hoe tsy manaiky an'izany harcèlement moral zany harcèlement sexuel indrindraindrindra dia harcèlement moral tokony tsy manaiky an'izany zany ny RH tokony any aminareo mihitsy ny tokony manampy ny olona hoe aza matahotra an'izany lazao zay zava-misy any fa tsy hoe aza miteniteny hoe aza miteniteny fa lasa mahafantatra daholo ny olona reny zany le tsy mety reny fa tokony hoe ampiana ny olona satria mamela takaitra ao anatin'ny sainao iny ary entinao mandramamaty anao le hoe tia za dia nataon'le mpampiasa na ohatran'izao moa dia tsy afaka nandà zay amin'ny maha RH anao zany voalohany indrindra aloha dia andraikitra ngeda be zany RH zany ny tena mampatahotra ny RH dia ao amin'ny recrutement sy any amin'le hoe licenciement zay ny tena mampatahotra ny RH zay ary zay ny tena atahoran'ny olona ny RH zay ie ny zavatra raha jerevantsika nataontsika teo dia le mahay miaino loha voalohany indrindra tsy mitsara fa mahay miaino araka le nytenenika teo le miaino tsy manao hoe ay tsy zay fa mametraka fanontaniana amin'le zavatra nampijaly azy miditra ao anatin'le contexte lazainy ianao zany miaino azy mahafantatra hoe inona ny fototry ny fijaliana aveza ny fototry ny fijaliana dia ampiny izy anana fahatokisantena raha ohatra ka misy ny zavatra hitany hoe tsy rariny ataon'ny olona anankiray raha jerevantsika enotsika ny radio any amin'ny télé any an-dafy any nanontany azany dia misy zavatra hoe harcèlement sexuel tamin'izy 15 ans any amin'ny 30 taona izy vao afaka miteny an'le izy satria voageja zany hoe atao zany le ataontsika hoe climat de confiance mba azahoan'le olona mamoaka ny ao an'eritreriny le olona koa nendrindray matahotra dia hoe olona zainao any anina ve zany zay zany ny atahorany zay anjaranareo koa nefa no miantso an'le olona anankiray anjaranareo koa no miteny an'le olona anankiray hoe misy tsy rariny ato misy zavatra tsy mety nataonao heninay ianao heninay fa tsy hoe ozy izy ihanina sa ino manko le tena atahoran'ny olona le ozy izy ihanina satria tonga dia fantako ny teny an'izay fa ihanina izay zany le mampatahotra ny olona nanao an'izay fa alao raha vao misy manomboka zany dia arovana ny sisa dia arovana koa izay efa tratra mba tsy hitombo le zavatra satria hitondra takaitra le olona voageja ny ako indray zany question anankiroa ny voalohany zany zany manana zanaka manana trait autistique dia miazay mianaka dia tsy haiko zany hoe inona ny approche andehanako any amin'ilay zaza zany fa isaka miteny dia miteny foana izy hoe rehefa tsy manaraka ny eritreritra n'ilay izy dia za tsy tia maman tsy tiako tsony firy taona izy 12 ans izy zao dia ny questionko faharoa ny amin'ny asako zany mandray olona foana isan'andro ao anatin'ny 8 heures zany ianao mandray olona foana dia ao zany misy olona tonga aminao problème be da be dia efa toronao hevitra izy hoe zao atao dia ninazy any ny asesesany dia tsy hitanao ntsony zay ho teneninao anazy satria ny azy foana ny asesany dia zavatra le suggestion omenao tsy henony amin'ny farany zany ianao tsy mihentsony ye zay tompoko tokony dia inona zany tokony ataoko amin'le olona le tsy miheno ny zavatra suggestion omenao reny saotra atao amin'le trait autistique n'le zanakao zany hitanao zany autiste zany fa zavatra avy any amin'le zaza avy any amin'ny ataontsika avy any amin'ny kibondreniny mihitsy zany na autiste azy fa tsy hoe zavatra nifindra tetsy na nifindra teroa fa zavatra avy any anatiny any mihitsy zany le izy io misy fisehony be dia be misy amin'ny toetrany zany ny tena isehon'le hoe trait autistique ary ny tena zavatra ieteran'le trait autistique dia any amin'ny resaka relation zany hoe le fifandraisana amin'olona ny azy misy autiste mahavita fianarana ambony be mihitsy arakaraka le typana autiste zany fa saingy tsy mahay mifandray amin'olona mihitsy izy dia tsy mahay mitondra zany atao hoe tokantrano zany satria tsy hainy zay any zany le ataontsika hoe banga dia raha ohatra n'le zanakao zany hoe
manana an'izay toetra izay izy a dia ampitahorony ianao hoe tsy tiako ntsony maman dia inona ny ao an-tsainao aloha rehefa miteny an'izay izy mino ve ianao tsy ho tiany tokoa tsy ho tiany tokoa ianao fa raha ohatra anao manaiky hoe zay le aretiny a zay le tsy mety aminy zay a tambatambazy fotsiny izy indraindray ny mety koa le hoe tsy hanona fotsiny izy tsy hanona fotsiny le teniny satria mety zavatra efa mahazatra azy le izy dia raha ohatra hitanao mihitsy hoe efa manomboka misy trouble de comportement hoe tena hitanao mihitsy hoe tsy zaka mihitsy le toetrany ny tsaratsara kokoa dia manatona pédiatre na manatona psychiatre satria tsy ho vitanao tsabo rereo an-tranao tsy mety ianao sady maman no mpitsabo tsy mety zay fa mila manatona olona ianao a satria io ataontsika hoe trait autistique io tsy mijanona amin'io fa izy alehibe a ifandray amin'olona dia mila izy zany a olona nianatra kokoa momba an'izay a anampy azy momba an'le hoe ahoana le tsy miaina misy thème psychiatre hoe syndrome du sauveur zany hoe ianao ngamba te hanampy tianao dia tianao le olona hoe iaino anao mba hanampinao le olona nefa tsy mety miaina fa nga ianao afaka manery azy fa ataovy zay fantatro fa mety dia teneny fotsiny hoe zay ny fantatro fa mety dia avy alao izy hieritreritra fa raha ohatra ianao hoe zao no lazainy dia ampiko an'izao dia zao no lazainy dia ampiko an'izao dia eo nareo hiady eo dia veo anao vizaka dia ozy izy ianao hoe za tsy hiaino ntsony nefa zay le tsy mety zay fa lazao azy fotsiny hoe lazaoko anao ny hevitra fanjaranao ny miaino na tsy miaino aho zay ihany amianao safidy izy zany na iaino na tsy haino a dia izy ihany ny manapa-kevitra fa aza mieritreritra hoe tsy maintsy miaino aho ty olona ty ary tsy maintsy voavonjika fa manjary vizaka ianao zay eny tompoko asitsika tehaka mafy be zany rehetrarehetra zany a misy zavatra ny manina ao ambany ao fa reo zay mpikarakara ny resaka fa alohan'izay ngamba ny SG ngamba ny ray fitenenana amin'ny misy fitenenana fohy ny SG ny fiangonana eny tompoko mialatsiny ny tenako raha mandray fitenenana etona voalohateny misaotra an'Andriamanitra na tanteraka somatsara zao fotoana androany izao betsaka ny famelabelarana teto anivon'ny fiangonana fa tena feno ary ny arahana hita teo dia tsy ampy ny fotoana isaoran'Andriamanitra na tanteraka ny fotoana androany a mankasitraka indrindra anareo ray aman-dreny pasteur révérend docteur Kotsafy ny docteur na fohy fotoana ny ombina tamin'ny fiangonana teto na izany mitondra ny teny fialantsiny avy amin'ny filohan'ny fiangonana ny filoha miaramila sy ny filoha lefitra miaramila ary ny filoha sivily ny tenako moa no sekretera général ny fiangonana hitondra ny teny fankasitrahana feno no ny nafoizanareo fotoana ary etsaina ny fampisarana teto mankasitraka feno tompoko izy Andriamanitra no nahatanteraka ny zavatra rehetra izy koa no nanampy nahatonga anareo toy izao dia izy no mbola angatahana hiatrany hanome anareo izay rehetra ilaina ny fahasoavany sisilany ahafahanareo manohy ny adidy mankatiry izay antsoroanareo amin'ny fanabeazana sy ny fitezana amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeam-piainana izahay moa tsy dia ao anatin'ny fahaizana ny fitenenana saingy kosa tsy hainy tsy hisaotra hankasitraka noho izany rehetra izay noentinareo tetona izany homarika hita maso tompoko izany fankasitrahana izay hoentina izany dia misy ny valopy kely misy vola dia vola en FMG no ao anatiny fa tsy euro zany hoe ny fony aman'olotra ngeza dia ngeza raha iso amin'ny alemem-panahy tompoko fa tena ampitiavana tokoa no nanoloran'ny fiangonana manontolo azy koa dia ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanana ao aminareo tsirairay avy mankasitraka mankatelina tompoko misaotra indrindra tompoko araka ny nazavaka ny ramatoa moa dia izy ty dia mahafaly raha misy olona nahatsapa hoe nanampy azy zavatra kely nentin'ny raha arinivo teo zay dia
zara niezaka nanazava raha mbola misy ny fanontaniana fantatra reo ny adresse mail koa afaka manampy raha mbola misy ny fanontaniana ka azoko atao a ny zava-dehibe dia ny fiarah-miasantsika ny zava-dehibe a dia mba hitondra fanampiana ho anareo zay kely netiko teto izy ty araka ny teniko tamin'ny Ramatoa tsy asa natao hitadiavam-bola fa asa natao fanampiana fa misaotra betsaka tamin'izay nomenareo tompoko misaotra indrindra tompoko ary efa fandroany aho zay no nanao fahamelabelarana teto a tamin'ny volana marsa ny voalohany nanao ny fitsabonana amin'ny alalan'ny fahamela-keloka zao indray manao ny fanakejana mino tompoko fa mbola hiveriny eto aminareo ndray andro any eny ara misaotra indrindra mefitenenana misaotra tsika rehetra ny sampana Dorcas mikarakara misy zavatra kely alana maimaina ny tendantsika nandritran'izay adiny 3 angambany dokotera dia manasa antsika rehetra zany hidinao ambany ao rehefa vita ny fotoana tombona misaotra indrindra tompoko iny ary dia asitsika vavaka moa zany dia amin'izay tsika midinao ambany ao tompoko ny sous-sol misy zavatra kely tsakotsakonao zany ivavakantsika misaotra tompony amin'ny fahasoavanao ny amin'ny dokotera Rarinivo zay tonga teto aminay ny zara zay fahalalana nampita ranomasina lavitra be petraka ambanin'ny fahasoavanao ny fiainana mitokantraminy ary hita io ny fotoana eto Madagasikara ary hita koa izy rehefa tonga ny fotoana iverenana ny Suisse misaotra anao zay ny amin'ny reto havanay natrika teto nanovo fahalalana voatahiro amin'izy ireny izany fahalalana zany entiny mampivoatra ny hafa koa ary anala ny geja maro samihafa ifanampy amin'ny hafa izay na amin'ny tenanay na amin'ny hafa na amin'ny fiarahamonina misy anay ary ankehitriny tantera aminay ny tsodranonao ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiresina amin'ny fanamasina hitantanareo n'aiza n'aiza le anareo ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen dia midina amin'ny sous-sol-tsika misy tohatra ry amin'ny ilany arya dia misy tohatra amin'ny ilany ato rehefa antsinanana tokoa zany a dia midina moramora isika